Miarabantsika rehetra tokolasy tompoko vavy amin'izao atoandro izao efa nanolotra fialatsiny taminareo izahay teo fa noho ny antony tsy miankina aminay fa noho ny antony ara teknika izay vokatry ny fahatapahany herinaratra omaly hariva dia nisy ny fahasimbana sy tsy fahatombanana amin'ireo fitaovana teknika ampiasaintsika ahafahanareo manaraka an'ity fandarana Miara Manonja ity. Noho izany dia tsy maintsy nila fotoana lavitsika na ahafahana nanamboatra an'izay rehetrarehetra izay ary ahafahantsika manao an'izao fandarana izao amin'izao atoandro izao. Ny fahita lavitra aza moa mbola tsy afaka natao mivantana miaraka amin'ity fandarana ity, ny antony dia izay olana ara teknika napetrako teo zay. Omaly hariva raha nahatsikaritsika dia nanao publication vokatry ilay fahatapahany herinaratra. Ny fahatapahany herinaratra tsy voandroany nisy an'izany teto Madagasikara. Resaka délestage na panne teknika dia misy foana io teto Madagasikara ary indrindra fa teto Antananarivo dia misy zany. Saingy tsy de nahatohina mafy be ohatran'ilay omaly le izy satria ny antony dia tsotra. Lay fahatapahana moa efa mahazatra iny. Fa le fomba fahatapahana ilay herinaratra omaly kosa dia tena matsiravina be le fiantraikany satria tapaka de miverina de tapaka de miverina amina minitra zany segondra ary sasany zay tena tsy zakan'ny fitaovana eo amin'ny lafiny elektronika na ny informatika zay fomba fahatapatapahana ohatr'izay zany ary efa vidinay lafo io tsy voamaly tsy voaheritaona fefamantonany maro no nisy zanitranga zany teo amin'ny resaka fahatapatapahana ka nasimbana fitaovana. Simba tao anatin'izany fitaovana maro lafo vidy satria fantatrareo fitaovana ampiasaina amin'reto aina aman-jery reto dia lafo avokoa zany fitaovana zany, na eo amin'ny resaka solotsaina ampiasaina zany, na resaka onduleur zany, na resaka stabilisateur zany, na resaka table zany, be da be reo fitaovana elektronika zay simba vokatry ilay fahatapatapahana zany. Ny omaly dia mbola nisy zay fahasimbana zay ary zay no mahatonga anay tena nampiakapeo omaly hoe raha ohatr'izao anie le izy jirama ho entina ihany aminareo reo fitaovana simba reo fa tena ohatran'ny leo be vidin'le fitaovana zay noho ny fahatapahana. Ny volan-jirama tsy hoekeny raha tsy ho azony manontolo rehefa ohatra ka mandany an'ilay herinaratra ianao mampiasa an'ilay herinaratra. Fa ny fahasimbana eo aminao dia tsy misy fanonerana avy any amin'ny jirama raha misy zay fahasimbana zay, nefa tena ny aimbeny ny fitaovana mihitsy no voakasika ao anatiny reny fahatapatapahany herinaratra ireny zany. Ka eto dia tiako ny milaza amintsika zany fa tena nisy fiantraikany mafy tao anatin'ny zavatra zay ampiasaina ao anatiny tony fitaovana tony ilay fahatapatapahana ary mahatonga anay sahiran-kevitra amin'izao fotoana izao vokatry zay zavatra zay ary ezahana moa zany ny tsy hitaraina fa saingy rehefa tena marary anao le izy mampiteniteny foana mihitsy ny zavatra zay mitranga. Za tsy mba mpiteny ratsy, ezahako mihitsy zany tsy tenenako teny ratsy raha mbola azo atao, fa zay tsy midika hoe za tsy mahay miteny ratsy, haiko io na miteny paritra ary haiko miteny ratsy amin'ny malagasy ofisialy, fa na mbola ataonareo miteny paritra mbola mahay karazany dimy ho anareo mpomba n'ity fanjakana ty sika mivantravatra moa dia tsy manaja olona io hoe raha tsy miteny ratsy ve nareo tsy tsapan'ny olona zavatra zay ambaranareo, fa tsy faninanana zany fa zahay malala fomba no tsy mampiteniteny foana anay fa tsy hoe zany akory ny tsy hay fa tena mampiteniteny foana ary mampiteny ratsy mihitsy ny zavatra zay mitranga amin'ilay fahasimbana ohatran'reto amin'ny zavatra mikorotana terak'ilay izy taratry ny fitavozavozan'ny fanjakany zany, taratry ny tsy fahaiza miasa nyity fitoram-panjakany ity daholo zany rehetrarehetra zany. Eto dia tena
miteny amin'ny orinasa jirama fa raha sanatry vava mbola misy aorianan'izao fahatapahana tsy nisy fanambarana tsy lera ohatreny miala tsiny fa hoentina ainy aminareo le fitaovana zay fanosehantsika eo fa tena hoentina ainy aminareo le fitaovana marary anay le mividy an'le fitaovana ny zavatra tsy tsapan'ny mpanaraka ny fandaharana ary tsy de iresahanay aminareo loatra ty zavatra ty fa androany le izy hoentiko fampizarana aminareo ihany dia rehefa fotoana ny miara manonjo ohatran'izao mba iantohana ny tsy fahatapatapahany fanarahanareo ny fandaharana de tsy maintsy havadika groupe ny mitondra ny herinaratra ampiasainay taoriany le fahatapahana hitanareo ngamba iny le maizina tampoka teto amin'ny plateau nanomboka tamin'iny zany de nakafepetra zay hoe rehefa ao anatin'ny fandaharana miara manonja de mivadika groupe daholo mihitsy ny station rehetrarehetra zay mandefa n'le miara manonja ny antony tsy maintsy miantoka ny tsy fahatapatapahan'le fandaharana zany zay ho tombotsoa nareo mpanaraka nyty fandaharana ty noho izany zany de lasa manao famoaham-bola amboniny ianao zany misy ambony ampangana fandaniana satria tsy maintsy mividy gazoal zany ianao isan'andro eo amin'ny adiny roa sasany anarahanareo le fandaharana fa raha tsy zany de tsy afaka manaraka le fandaharana angetsika zay ny minimum na assurance atao zany hoan'ny afahantsika manaraka nyty fandaharana ty fa raha mbola sendra ohatran'ireny ianao zany de tena miakapofony ianao hoe tsy possible le izy tena hoe trop loatra le fitavozavo zany za rehefa ny zavatra matezitra na ohatran'izay mihitsy amin'ity fitondram-panjakana ty ka tena hoe teteny ratsy mafy mihitsy de aleoko manao an'le hoe dos cross crossodo dos cross crossodo de mba mampifalifaly tena ao anatin'izay avy re tena teo rehefa misy zavatra matezitra na amin'ity fitondram-panjakana ty ka teteny ratsy mafy de aleoko manao hoe dos cross crossodo dos cross crossodo aleo mihezana sisa fa tena mahaletra tena miakatra faratapony mihitsy ny fahatezerana hatry maleriva ny toy zao maraina zao satria vo fampiantso ianao zany maraina ahoana le tiany côté technique satria efa nafantatra zany hoe misy problème tamin'le alina iny efa mba nilamina ve mbola tsy milamina mbola tsy mety n'izao tsy mety ny ry tsy mety de miketrika teo ihany mo farany anao publication hoe iveriny io afaka minitra vitsy inona ny verina afaka minitra vitsy teo fa fialantsiny ny natao rehefa aveo zay zavatra zay no olana mitranga mahatonga an'izay ataoko hoe dos cross crossodo zay za zany rehefa miteny hoe dos cross crossodo de kopinareo mpitondra fanjakana hoe inona ny tiako tenenina sady amin'ny malagasy ofisialy iny no amin'ny teny paritra sere zao marina ngeza aloha ifantoko amin'ny zavatra hafa satria tena mahatofoka le izy za zany maraina teo mahazo antso avy amin'ny namana solombavam-bahoaka zay nanana fianakaviana namony ainy vokatry ny fahatapahana herinaratra iny tamin'ny maly de tena gaga hoy zao tena le fitondram-panjakana kosa raha angamy gafy satria hoe nisy fiatraikany tamin'ilay resaka oxygène lay fahatapahany herinaratra dia nisy fianakaviany lay solombavam-bahoaka namoiny ainy eto moa de manatitra foana ny teny fiaraha-miory isan'andro amintsika namana rehetra sy tapaka rehetra mpiray tanindrazana vokatra izay ataontsika hoe fiatraikan'ilay valana rehetra zay satria de tena tsy voafehtsika zany zavatra rehetrarehetra zany mampalahelo ny zava-misy ary tsy vitany hoe mampalahelo fa tena mampitehitroatra mandinika kely fotsy ianao hoe efa fotoanany ve fa za eto nefa miteny amin'le fitondram-panjakana hoe aza manjeny andro lavinareo
fa azandrasana hitrotra le vahoaka dia ho avy indray nareo amin'ny fampitahorana amin'ny resaka fitaovam-piadiana sy ny sisa. Fa ny hafarany tsy atahoran'le vahoaka ntsony, vahoaka nona, vahoaka sahirana, vahoaka sepitra, izay fitaovam-piadianareo ihany. Mitsangana izy rarafanareo, tsy mitsangana izy rarafan'ny problème samihafa, mitovy ihany zany. Ary zay zavatra zay no anairana ny sainareo tompona ndraiky mpanjakana, satria ny antony dia mampalahelo na mijery ny fianakaviana mitaitaina isan'andro. Tsy vitany mitaitaina amin'ny valana retina ianao, fa mitaitaina koa amin'ny herinaratra hoe sao dia sanatria raha mba mahazo an'ilay oxygène zany ianao dia mitaitaina hoe sao sanatria ho tapaka io herinaratra io, dia tena grave ny fiantraikany. Mba anareo mahatianina ry zalahy, oka izay ilay fidedadedahana, fa leo mba tena ny asa vita ny fampitsarana. Fa hatreto aloha nareo dia mahamenatra. Ny antony ty anankiray teneniko ty, tsika gasy moa ty baolina kitra, alina misy navita ny aritory mihitsy nijery le PSG sy Bayern. Za moa tsy maka PSG io, tapitra zany fa ny ekipa nalaiko rehetra resy daholo. Fa ny Barea zay ireharehantsika dia resin'ny ekipa pirenena komorianina. Nefa raha ny fiedinediny mpitondra amin'izao fotoana izao dia hoe isika ary ampindram-bolan'ny Komoro. Zao tsika ampianarin'ny Komoro mitondra le présidentsika hoe ohatr'izao ny atao hoe mitondra fanjakana. Ny ekipa pirenena lasa tafakatra midingana manaraka eo amin'ny baolina kitra. Resaka vaksiny Komoro nahazo vaksiny aloha amin'ny Madagasikara, 12,000 doses ny azon'ny Komoro amintsika miteny zao. Komoro veraka mahavita mandingana amin'ny Madagasikara. Komoro, nosy Komoro zay tena hoe mibarabarainy mpitondra tamin'izy nanao fampelezan-kevitra hoe izy ampindrana volan'ny Komoro. Zao ianao ampianarin'ny Komoro fahaiza manao amin'izany hoe mitondra firenena. Mampalahelo. Nitany olona voan'ny Covid any Komoro ambany lavitra no voa eto Madagasikara. Izy ndray no mahazo vaksiny alohantsika 12,000 doses. Tsy dia le isan'le izy ohatra hoe 2,000 vaksiny ny azony, fa raha amin'ny tany olona voany aminy saza ho anazy le 12,000 doses. Fa ny antsika fiedinedenana mibetsaka, dedakisma mibeda be. Jereo le nosy aty amin'ny tany ranomasina indiana amintsika miteny zao, nosy Maurice efa navita vaksiny, Seychelles efa navita vaksiny, la reneo moa efa frantsay mazava ho azy ny azy zany. I Komoro nahazo alohantsika. Iza zany ny taraiky? Madagasikara zany ny taraiky. Aty amin'ny ranomasina indiana gidantsika. Satria maninona? Tsy mahavita miantisipe ny zavatra misy atao amin'ny firenenao ianao. Dia n'olona mandeha, ny olona tsy midedakako. Raha isika ane amin'izao fotoana izao sanatria mivava no men'olona ny afatra hoe nga tsy masitrana anareo ny CVO-ko mbola mangataka vaksiny amin'ilay système Covax nareo, tampina ny dome, kenda. Inona no teneniny Andriamatoandro Rajoelina? Ianao ny dedaka an'izaniko, todika aty Madagasikara mason'izao tontolo izao. Amin'ny CVO, ny CVO anao nefa tsy nadika tatatra. Dia ny olona efa miazakazaka amin'ny resaka Covax, ianao mbola miseho milay. Aizintsika amin'izao fotoana izao, gidantsika. Ny système Covax nefa amin'izao tsika amin'ny resaka izao mandalo problème, satria ny antony dia tsotra. Any amin'ny 3e trimestre vao mety misy anjara vaksiny ho an'ny aty amin'ny vondrona afrikana, aty amin'ilay tany afrikana. Dikan'izay zany Madagasikara zay mbola gisitra tao anatin'ny fisoratana anarana, mbola any arinan'ny olona efa soratra tany aloha, dia eritrereto hoe viny zany tsika vao maty any amin'ny volana ona septambra zany vao mety misy
anjara ho an'ny Madagasikara satria le filaharantsika tsika ngisitra tao anatin'ilay andray anjara amin'ilay système Covax amin'ny resaka vaccine. Dia tsy gagitsika rehefa anontanianao le fitondram-panjakana inona moa zany mba tenenareo mikasika an'ilay vaccine tsy manakambary gidantsika ko. Dia tsy mba mihetsika mitady zavatra hafa zany rehefa tsy possible ao anatin'ilay Covax zany inona indray solution hafa. Dia mba ambaran'ilay vahoaka hoe vahoaka malagasy satria tsika gidany amin'ilay système Covax dia zao indray mba eritreretinay hanaovana an'lizy hoe anao zao. Dia avorio indray ilay akademian'ny médecine hoe andao indray tsika andinika inona zany ny vahaolana satria ho taraiky tsika amin'ity ray ity noho ilay problème amin'ilay système Covax mihitsy hoe mbola any amin'ny 3e trimestre ny aty amin'ny vonina afrikana vao mahazo. Mampalahelo ny vonina afrikana efa rehetraka ilay tokony azahoana anao vaccine olona any amin'ny 1 milliard mety tsotratra amin'ity taona ity. Dia tsika zany ahoana? Tsika ny hoa diso dedaka loatra. No zape tsy matakatra nefa miseho amin'ilay. Sahirana tsika androany amin'ilay resaka vaccine. Sahirana. Io zao ilay vaccine tokony akaty koa ao anatin'ilay système Covax isany ao anatin'iny satria tsika tsy mahazo an'ilay anankiray. Dia ilay resaka Johnson zany no mety tokony ho tafiditra aty amin'ilay hoan'ny-tsinjarana aty amin'ny tany afrikana. Tsy izay vaccine rehetra kory dia afaka alefa aty noho ny resaka maripana. Izy koa misy zavatra tsy maintsy arahana ao anatin'ilay izy misy vaccine tsara afaka atao fa le toetany aty amintsika mila ampangatsiahana ambany dia ambany le izy dia tsy mety. Dia le Johnson zany mety aty amintsika nefa ny Amerikanina mihitsy aza mbola mapiato an'le Johnson ankoatran'ireo izay efa lasany amin'ny vonina Europeanina. Ny antony misy mbola miandry an'ilay fampiaran'ny Europeanina an'ilay vaccine izy ahitana an'ilay tatra hoe inona ny kihana hoentin'ny Europeanina zany satria mampivaingana raha ilay sasasasany tamin'ilay izy ilay olona natao vaccine. Dia mbola ho jereny amin'ny fampiasana an'ilay efa lasany amin'ny vonina Europeanina dia miandry eo amin'ny 12 andro eo aloha dia azo tatra indray zareo. Dia izy tompon'ilay vaccine ary mampiato an'ilay izy. Zany rehetrarehetra zany mitambatra miteraka fahatarana ao amin'ny mety ho azahoantsika an'izay zavatra izay satria miankina amin'ny toe-batan'ilay olona mandray an'ilay vaccine koa ilay izy fa tsy hoe ny olona rehetra rehefa atao vaccine dia mivaingana ny raha antsia. Fa misy zay ka zay dia zay ilay andrasan'ny Amerikanina hoe inona ny tatra hoentin'ny Europeanina amin'ny fampiasana an'ilay vaccine. Ivelan'ny any amin'izareo zany dia nahatony aloha ilay izy. Zany rehetrarehetra zany mitambatra problème. Ny Rosianina manana an'ilay Sputnik V fa mifampiraraha amin'ny Rosianina ve tsika mba nanandrana an'izany ve reto mpitondry reto samy mandeha any akao aloha ny lara-pamena aminy. Problème le zavatra misy. Za rehefa mijery an'le misy fampomezana iny ataon'ny zalahy ao amin'ny mitambajora tserasera dia mijery moa ny tena zany mba te hime vao maraina koa. Fa zary zalahy aminareo fomba fanjakana dedadedaka io raha zanareo misitro belona mihitsy amin'ity président nareo ty. Fa tena misy marina anie le zavatra kian'ny zalahy ao atao resaka tantara tsy kopy ty président nareo ty dison'ny tantara. Nefa fantokafanareo anazy dia iry io messi ininy tantara firenena ary diso zany lura velo manatso ny lalao olympique ny rahasalama martyr disony daholo zany rehetrarehetra zany atao indray kajy isa mariky folo ampitomboana zato ray alina hony orikahy manao akory loatsy dia mbola dedaka ihany nareo mpomba anazy. Folo ampitomboana zato la zay président nareo ray alina satria zao le kabary hoe orinasa anankiray ozy dia mavita bildina folo dia
raha orinasa 100 zany dia mavita bildina 10 000 fola mitombona 100 zany lasa ray aly latsaka be vao maraina izy hoe enjany zany efa netiny zokibe ndrenjato teto ny fanakanana mikasika an'izay vao maly fa raha zaho anareo a mandiny tena tsara nareo pomba azy io hoe manao kory soa le présidenty ametrao fantanina izy aloha sao dia mba tsy hanao ary io hoe fa tsy zavatra tsy disony ny teny gasy moa dia efa manakarazana antsika hoe tsy minaretika tsy mikaretina io lasa tsy minaretika io fasairanana lasa fasariana ny bedabela izy ny ndao-sy ny fahafatesana lasa ndoziny ny folo alin-da lasa folo alin-da fongarina fongorina lasa fongarina fongitika lasa fongatika manahirana za nareo pomba zany tena tokony misitritrika ihany nareo fa tena tsy nametraka reo fa tsy izy tena petraka reo ty ary tsy vitany hoe eo amin'izay lafan'izay le izy fa hitataratra hatrany amin'ilay seha-pitantanana normal raha ohatra ka iresaka toe-karena eto tsy misy valiny avy amin'ilay fitondram-panjakana andro rajoelona ny antony ohatra miteny sinoa aminy zany le miresaka toe-karena eto kay manahirana be le izy satria ny zavatra tiako tenenanareo dia tsotra hoe sarotra ny mitondra firenena fa tsy mora sarotra le mitondra firenena ary ao anatin'izay tsy mila miolona fotsiny ianao amin'izao fa mila miasa ny amiral dideratsiraka tamin'ny izy filohan'ny republika tadidiko izy ny teny an'izay hoe zaho izy amin'ny alina vao tena miasa dia normal be zany no raha tsy mahazo ny amiral dideratsiraka ny maraina ny andro satria alina tontolo izy zany miasa dia any amin'ny manomboka amin'ny am'raika ambe folo any izy zay manomboka hoe miasa maraina ray zany satria ny sehatra rehetra eo amin'ny sehatra resam-pirenena zany na ny ora na ny fomba afahana mifampiresaka sisa dia amin'ny alina zany vao tena malalaka zay rehetrarehetra zay zany hoe mila finiavana mihitsy le izy ary tsy vitany mionona amin'izao ianao fa misy zavatra tena hoe sehatra tsy nanavanana anao fa tsy maintsy ianaranao rehefa tonga eo amin'ilay toerana misy ianao ianao dia misy zavatra tokony ampitainao zany zay ahafahan'ny olona mahatsapa hoe voafehanao iny tontolo iny ary afaka miresaka mikasika an'iny ianao zay ne mahatonga na miteny foana matetika manao fampitahana hoe raha ny tontolo ny lafiny ara-toe-karena dia mafy be ny président Rajoelina Romampianina tamin'ny fotoana zay nitondrany raha nisy nefa no nitsikerany fomba fitantanana firenena ianareo amin'ny fitondrana amin'izao fotoana zao no nitsikerany zany fitondram-panjakana Rajoelina Romampianina zany fa mijery fotsiny azy zao manao fampitahana tsotsotro ty teneniko ty nareo moa milaza anay hoe panely tsao mamafy lainga fa zahay rehefa miteny eto dia mitondra référence ho anareo mihitsy jerenareo fa nisy audit natao ho an'ny PTF nalefatsika tany amin'ny banque mondiale tamin'ny andro ny président Rajoelina Romampianina lafiny ara-toe-karena zay teneko zay io audit io ny exercice 2016 zany hatramin'ny 31 décembre 2016 nanaovana an'le izy dia taty amin'ny volana mars 17 no nalefa tany amin'ny mpamatsy vola io audit io zany hoe reto avy ny nampiasanay ny vola avy any aminareo azonareo verifieny zany reto le izy zao avy ny tao anatiny fa hatramin'ny bitika indrindra voasoratra ao anatiny zany audit zany hatramin'ny bitika indrindra telefône zao hoe itsy ry nampiasana ny vola dia
vita tsara ao anatiny zany 2017 ohatra anankiray zay raisiko zay mba jereo nanaovan'ny olona azy dia nanao nareo ny exercice 2019 nataony fitondram-panjakana Andry Rajoelina babe jereo tsara fa mivoaka izy mars 2020 no ditinareo dia andao ampitahainy zay miantso zay sahanao fampitahana an'io hoe antsika eo izy anankiroa hoe ty le an'ny Andriamatoa Rajoelina ty le anareo dia andao ampitahaitsika no ditinareo sy no ditina taony ny fanjakana Rajao sasanangy samy hafa ny anareo dia io tsisy mangarahara sy tsy ampy io mba tatitra ataonareo normal le PTF raha ohatra ka hijery aminareo amin'ny maso ilany normal be loatra le fanafenanareo an'ilay zavatra atao ampiasanareo an'ilay vola avy any amin'ireo mpamatsy vola reo androany tsika miresaka efa netiko teto ny resaka FSS ministera mponina ministra mponinareo moa dia tsy haiko hoe ainy ve le asany sa tsy ainy na le ray teo aloha na le ray am'izao resaka FSS tao anatin'ny FSS dia nisy karazany maromaro ny zavatra ny vatsiana vola tao anatin'io efa netiko teto aminareo hoe vatsina ankonany tetika asa fiavoty misy zavatra be da be zany ny vatsiana vola tao anatin'ilay tetika asa FSS tamina distrika maromaro teto Madagasikara indrindra fa tapany atsimon'ny nosy misy volany mena fianakaviana misy asa atakalo vola ohatr'izay zany le izy misy be da be misy etrasa famatsiana le izy ary zay na tonga n'le keretsy nisy tamin'ny andro tanana Andriamatoa Rajoelina fa miresaka an'le resaka audit manko io hoe ohatry ny ahoana ny tatitra ataon'ny olona sy ny fomba fampiasan'ny olona n'le vola avy any mpamatsy vola fa mandinika anareo tena grave mahazo n'le firenena raha zao atao ary mandeha mifona any amin'ireo PTF reo dia aleo mifonany mihitsy mifona aminareo PTF zahay fa sendra mpitondra zay tsy hainay izy itenenana anazy mety ho tezitra angaminareo na miteny hoe totakely fa tsy hay zany zay iklasena anareo zany hoe inona zany nareo reto tamin'ny andro Rajoelina efa netiko tao anatin'io FSS io zany io le aratonaina ho an'ny fianakaviana io dia zao ny zavatra nisy tamin'izany fotoana zany nanomboka taty amin'ny 9 no navoaka io vola io efa netiko anareo zay hoe indromentoana ho le vola ny ray 35 millions de dollars ny ray 40 millions de dollars nahazo tovana zany lay FSS no ninona no lay plan d'action mazava tsara hoe zao ny ilana an'le vola dia reto ny ampiasana anazy dia nataony fitsinjarana dia hitan'ny banque récipirenena hoe mety dia napiny le vola nanomboka 9 no nampiasaina le 75 millions de dollars 75 millions de dollars fa zao rehefa namoaka ny vola io fitondram-panjakana Rajoelina nanomboka tamin'ny 9 mbola tratra ny fitondram-panjakana Andry Rajoelina ny ampahany tamin'izany 75 millions de dollars 75 millions de dollars tsy nisy mikere 75 millions de dollars no nampiasainy ny fitondram-panjakana Rajoelina manomboka tamin'ny 9 navoaka amin'ny fitondram-panjakana Rajoelina ny vola io 75 millions de dollars nanomboka 9 dia inona zavatra nitranga rehefa nampiasainy vola io dia nandritra ny 20 herinandro no nampiasana azy tadidio tsara zay zavatra teneniko zay fa hanao fampitahantsika
mikasika ny fomba fampiasam-bola tamin'ny andro ny président Rajonar Mampianina sy tamin'ny andro iainantsika amin'izao fotoan'izao président Andry Rajoelina. 20 volana azafady. Ahitso kely. Tamin'ny andro ny ery Rajonar Mampianina dia nahatratra 20 volana no nampiasana nandaniana sy nakana n'ilay 75 millions de dollars. Dia raha manao kady zany nareo dia zara hoe tokony ohatrin'ny eo zany isam-bolana no raha ataotsika kady salanisa zany ataotsika raha 20 volana no nampiasana n'ilay FSS 75 millions de dollars. Io 75 millions de dollars io tratran'ny fitondram-panjakana Andry Rajoelina satria niala ny fitondram-panjakana ery Rajonar Mampianina dia miditra le fitondram-panjakana Andry Rajoelina mbola tsy tapitra le 75 millions de dollars. Fa iala teo amin'ny fitondrana le fitondrana ery Rajonar Mampianina dia mbola nanao fifampirarahana tamin'ny PTF zany hoe tamin'ny banque Iraisim-pirenena ho an'io FSS io ihany dia nahazo 90 millions de dollars ndray fanampiny. 90 millions de dollars zany hoe miala eo amin'ny fitondrana ny fitondram-panjakana ery Rajonar Mampianina zay angadina anana sy vina hitana le FSS mbola mametraka vola ho ampiasainy fitondram-panjakana Andry Rajoelina 20 volana ny nandaniny an'ilay 75 millions de dollars. Tadidio tsara zay. Niany fitondram-panjakana Andry Rajoelina mamenatra sady niverina ny kere zay niadina tamin'ilay antony nanaovana an'le FSS no 2 minitra fo manjavona le vola amintsika amin'ny teny zao io 90 millions de dollars fanampiny azo ny fitondram-panjakana ery Rajonar Mampianina saingy taty amin'ny 2019 zany hoe efa mitondra le matoa Andry Rajoelina vao mandeha ny décaissement le izy dia amin'ny volana mars 1 vao tokony ho tapitra ny fampiasana an'izany vola zany. Volana mars 1 andro antsika volana avril tsika zao zany hoe mbola misy heritaona zany vao tokony ho tapitra io vola io fa miteny aminareo fa io 90 millions de dollars io tompoko dia reto nefa lany meko anareo le taremarka azo aloha vakina tsara sao dia misy diso ka hoavinareo teny hoe diso zany taremarka diso era diso ty taremarka teneniko ty 61 millions 348 332 mbola siko faingo 71 hatramin'ny virgule zany meko anareo dia diso ara diso fa zay nefa voakitika reo tamin'le 90 millions de dollars amin'ny volana mars amin'ny heritaona vao tokony ho tapitra le vola andro antsika laninareo ny 61 millions de dollars 61 millions 348 322,71 zay zany nefa laninareo amintsika amin'ny teny zao ohatrinona zany sisa ny tavela 28 millions 151 167,29 zay sisa ny tavela 28 millions 6 28 millions de dollars amin'ny 90 millions de dollars. Taso aloha averiko tsara le izy fa misy diso kely le taremarka teo tiany tena mara 61 millions tsy 300 le izy fa 848,832,71 61 millions 848,832,71 ny ambiny zany 28 millions 151,167,29 millions de dollars eto ny resaka
vola tokony ho lanina hatramin'ny volana mars 2024 aty amin'ny volana avril 2024 nareo zany heritaona mialoha fa kely sisa miazakazaka be nareo mamoaka an'le vola ny volana voakanareo farany zao tamin'ity volana avril ty mena koa zay mba ho fantatry voaka malagasy tsy mandady arina ary ho fantatrareo hoe inona ny asanay solombavam-bahoaka zany ny asanay zany manara-maso ny asan'ny fitondram-panjakana io manara-maso ny asan'ny fitondranam-panatanteraka fa tsy hoe manao azao fotsiny le solombavam-bahoaka dia mandokandoka mpitondra dia wai mijery an'izany rehetra zany tsy atopon-trano miono anao hoe tamin'ity volana avril ty nanao décaissement na 8 millions de dollars nareo tao anatin'ny FSS io 8 772 194,44 dia aiza le ministry ny ponina mba miteny hoe inona zany le nampiasana ny 8 millions de dollars io ho atao inona io zany tsy mahitsy tsika hoe mandeha ve le resaka vatsinankonana mba misy tatitra ve zany mandeha ve le tetikasa fiavota fa ny 90 millions de dollars ny FSS tompoko dia rallonge an'izay projet zay io vola io androany ministry ny ponina mangina fotsiny ao amin'ny départemental mihitsy zany resaka FSS zany ao aminao zany raha mato ministra dia mba resa hoe nonay 8 millions de dollars navoakanareo tamin'ity volana avril ty tsy dia veonareo fa tsy mijery zay ny asan'ny solombavam-bahoaka manara-maso ny zavatra atao ny fahefana mpanatateraka matoa zay mameny zany taremarika rehetrarehetra zany a dia tsy tokony ho tompotrano miono a lay vahoaka ka nareo manontany hoe inona ny atao hoe asan'ny solombavam-bahoaka zany ny asan'ny solombavam-bahoaka zany raha ny tena marina zany rehetrarehetra zany hoentina mivatana eny aminareo ny vahoaka mihitsy zany tatitra zany fa so ihany moa mbola misy onja-peo ohatran'izao misy fahita lavitra misy ny tambajotran-tserasera ahafahantsika manao an'izay satria le famorian'olona sarotra amin'ity resaka valana retin'ity dia miampita any aminareo vahoaka tsy mandady arina zany hoe zany ny tatitra omenanareo zany ny fanaraha-maso atao amin'ny asan'ny fahefanam-panatanteraka zany fa ny fahefanam-panatanteraka anao ka izy miteny aminao hoe zao ny zavatra ataony vola tokony mbola any amin'ny heritaona vao tapitra tsy fainareo androany nareo mamoaka 8 millions de dollars jerenao lay fitetikasa hoe inona zany mandeha ao anatin'le izy mba miandrytsika zany hoe io fa misy an'izao mandeha ry ny FID no mpiara-mombonantoka tamin'ny andro ny président régional mampianina manao an'izany vatsinankonana zany eninao zany ny mpandraraha amin'izany fantatrao hoe reto ny Airtel nanao an'izao mandefa an'le izy amin'le Airtel monnaie tsy miafina zany zavatra zany eninao androany na ny FID tsy hainonao tatitra hoe aiza le izy misy 8 millions de dollars io navoaka dia alefaso ary ho hitan'le vahoaka le izy hoe ino fa misy le izy fa navoaka le 8 millions de dollars tamin'ity volana avril ty androany tsika hoa 61 millions de dollars nefa lany amin'le 90 millions de dollars 28 millions de dollars sisa ho ana heritaona raha ohatra ka zao zany tsika eo amin'ny 1 volana eo zany no andanina le 28 millions de dollars sisa ty nefa zavatra tiako tenenanareo anatin'le fampitahana zay nataoko teo 2 volana no nandaniny ny fitondrana era jonaro mampianina 75 millions de dollars ity fitondram-panjakana Andry Rajoelina ty nandany 61 millions de dollars 61 millions de dollars 10 volana monja barakay 10 volana monja normal ianao raha idosy mandinika an'izany ianao hoe tena tsy izy ty 10 volana ny zavatra lainy ato anaty 10 volana jerenao no ditiny
kivitsika dia gaga ve tsika androany raha ohatra ka miaotra le mpamatsy vola le mpiara-mombonantoka amintsika zay tetikasa rehetra mikatso zay tetikasa rehetra mikatso tsy karakitsika ka trop loatra le tsy fahaiza miasa e mazava neny teny hoe ty zavatra ty misy drafitra mipetraka matypaika hoe eto nareo manomboka mamoaka vola aty nareo mandany azy eto ny tapitra fa ny atsika tena miazakazaka tena TGV mihitsy koa izy reo amin'le famoam-bola sy le finanana azy mirilina be mihitsy mampalahelo le firenena ary tadidio fa itsika ne noho ny ataonareo dia lasa jeren'olona maso ile noho ny tsy fahaiza mitantanareo dia lasa jeren'olona maso ile Madagasikara dia rehefa oaka no mizaka an'izany ianareo mihaino ana androany io no mizaka ny fiatraikan'izany rehetra tantaraiko izany hoe ny tsy fahaiza miasa ny mpitondra amin'izao fotoana izao minjady any aminao io aza mieritreritra ianao fa tsy misy fiatraikany any aminao zany misy tompoko satria maninona mbola tsy tonga eo fitondram-panjakana le mpitondranao androany dia efa mimpandobary aloha ny refesiny voalohany hoe raha reo mpamatsy vola mahazatra reo ny ateratsika na am'izao na am'izao na am'izao na am'izao tsy androso mihitsy Madagasikara ny olona malala fomba nga izy tezitra kory na eno an'izany andatsaka po fotsiny izy ekenary nda ho aro jerenay osy tena zavatra nataony fantany ianao zany ianao ne miseho fetsino izy ny ianao mbola machine écrire ny ampiasainao ny azy efa ordinateur andrasany fotsiny ianao hoe io fa tsy maintsy azakazaka ty io dia zao no ataotsika inona ny ataon'le mpiara-mombonantoka amintsika tsotra kely andrasany ianao angatabola aminy kendy ianao dia zay zany dia tena ay fampiraraha aminay nareo oke rehetra zany ozy izy ny fifamatoratsika dia inona zavatra ataony inona anao zao no meny faikina 312 millions de dollars fatorany fotsiny ianao hoe bon omena enty nareo oke voarainao iny inona fiapetra manaraka an'iny tsy zavatra azonao atao tsony hoe andehanao financement parallèle ve tsy possible atsony miankina amin'izay ianao miankina aminy dia ozy amin'izay izy hoe ngamontsinareo le hoe na amin'ny 2030 50 60 tsy androso mihitsy Madagasikara apetrany daholy amin'izay io fepetra rehetra samy hafa io hoe ty asainy manao tatitra ianao tsy sa manao tatitra mazava koa satria ianao koa amin'le fampiasam-bola koa ohatra mbola kajy akandrina be ny ianao ny an'olona efa mijery lopy ene nijerevany ianao hoe hatramin'ny vitsika mandeha ary hitany ianao nefa mandainga aminy ohatran'le mijery film commando mitifitra mibasy ny adivady dia miafinao ambadika akondrony izy dia tsy voatifitra film zany akondro laitram-bala fa zay le ataotsika dia mihezany fotsiny dia tratrany ianao androany kentanke ianao androany projet rehetrarehetra hoa be da be projet mipetraka ao fa izany mandeha ratification ataonay eo amin'ny teny miaram-pirenena aiza le asa eto Antananarivo eto ny farany nataonay teo zao ratification nataonay farany izahay ty ma dia isan'ny nanangatanana tamin'le ratification oke ary satria tetikasy ty mahasoa ny firenena nanangatanana zay nanao oke tamin'io azonareo verifiena any amin'ny assemblée nationale zany fa zao io tetikasy io tsy mandeha akory tsy hitanao aiza le izy zay ko fantatry ny olona nke zay mahatonga na amin'ny teny hoe ny resaka décaissement tamin'ny 2020 firisan-jato fotsiny vitan'izao fitondram-panjakana zao eo le tsy fahaiza miasa fa eo koa le vavabe natao tary aloha tary
kendain'ny olona koa. Io izy androany hitantsika tsisy vola le fitondram-panjakana. Dia androany zany le FSS. Satria io zany zao nefa hita eo tokony andeha any amina zavatra be da be io. Miazakazaka le fitondram-panjakana tsaka 61 millions de dollars sady mibarakay 12 volana monja laninareo 61 millions de dollars 12 volana. Zany 61 millions de dollars laninao anatin'ny 12 volana zany ho anao zay manaraka ny fandarana ty miaino ana io 61 millions de dollars 12 volana nandaniny ty fitondram-panjakana ty azy. Dikan'izay mihinana 4 millions de dollars isam-bolana zany le fitondram-panjakana malagasy amintsika miteny zao avy amin'ny alalan'ny FSS 4 millions de dollars tompoko. Ohatrinona dollar anankiray. Alefaso le kajy 61 millions de dollars zaraina 12 volana. Ataoko boribory ary zany compte zany. Dia hoy izy hoe 4 millions de dollars isam-bolana zany. Ny fandaniana ataony zao fitondram-panjakana zao amin'ilay tetikasa amatsiana an'ilay vahoaka tena ny fotony. Ianao any amin'ireo distrika 12 tokony azo an'io. Dia mapetrao amin'ilay fitondram-panjakana ary zany ny fanontaniana hoe nakaizo 4 millions de dollars isam-bolana io nataonareo inona daholo raha matoa ministra mitatitra zay. Ho avy anie ny fanatrehantsika amin'ny Assemblée nationale amin'ity session ordinaire ty. Volana anankiray ne sisa. Efa latsaka ary angambany. Raha matofo lohan'ny teny mera-pirenena mangataka aminao mihitsy. Aleo izahay solombavam-bahoaka. Apiakatra tsororona tsy telotelo an'ireo ministra reo mihitsy amin'ity session manaraka ity. Na misy Covid io ataony asa tsy problème zany zay vonina hiatrika anareo. Samy manao cache-bouche manao geste barrière ndao ifanotriny ndao ifanatrika ny andre ministre ny ponina mba avoa io 4 millions de dollars isam-bolana raha atao zany nikajy ny fandanianareo an'le FSS tokony am 2022 vao tapitra 61 millions de dollars sady nareo androany 12 volana nandanianareo zany 12 volana nefa nareo tonga teo fitondrana mbola nampiasa ny ambiny le 75 millions de dollars tamin'ny andro ny hery Jonary Mampianina. Mora aminareo ny manenjika hoe nanodikodim-bola mbola rajona nanodikodina zao DG Andoanina tamin'izany nanao an'izao Claudine Razay Mamonjy fa ty anareo tika millions de dollars ny resake tsy ariary io tompoko fa millions de dollars. Meo tatitra mazava zay raha matoa ministra zao ianao dia efa tic-tac manamboatra ny dossier mikasika an'izany ho avy aminao amin'ny fivoriantsika io angataka an'io amin'ny raha matoa filohan'ny teny mera-pirenena zahay tompoko dia angataka raha matoa filohan'ny teny mera-pirenena aleo hiakatra tsororona tsy efatra ao ireo ministra reo ifanotrina ifanatrika aminay solombavam-bahoaka ametrahana zany fantaniana zany ho an'le vahoaka tsy mandadiarina ahafantarana hoe inona ny nataony ty fitondram-panjakana ty. Aseho anareo tena atao hoe asan'izany solombavam-bahoaka zany. Zany ny asanay. Zao dia efa manao an'ilay fangatahana aminao raha matoa filohan'ny teny mera-pirenena fa mbola mety ataonay député Timo Matsoratra zany. Alefa ao aminao mihitsy mba hisiny zay. Efa nanao an'izay tsika tary amin'ny fivoriana tsy ara-potoana tamin'ny herintaona. Fa nijanona tsika tamin'ny teo sy tamin'ny fivoriana ara-potoana. Fa zao tsika anao fivoriana ara-potoana indray volana May dia mangataka an'izay mihitsy hoe andao atao le izy. Fa fivoriana ara-potoana tamin'ny herintaona nanaovantsika an'izay tamin'ny herintaona zao mihitsy. Nakaritsika tsy efatra atao ireo ministra reo. Ny tena tsara ary aleo tsororo. Amin'izay mivalapatra tsara zay solombavam-bahoaka manontany anazy. Mahazo miakatra zay tsy akatra zay mpanasoaso fa aleo hiatriana anazy. Io moa makamo anareo ametraka le 7e vice-président io satria manana droit an'izany le 7e vice-président rehefa apetraka ao ilay hoe filohan'ny mpanohitra. Ka ho avitsika amin'ny angady sy ny arina fa zany zavatra zany tena doskorosokoro tsy haiko tsony. Kivy mpanazatra ary tena kivy mpilalao mijery ino ty zavatra misy ty. Jeren'le tatitra ianao dia hoe
61 millions de dollars, 15 mois, 61 millions de dollars. Vola zany zalahy ozy ny amiral dideratsiraka zay, rombo zalahy. Tena vola be tsy toko tsy foroana. Miala tsiny fa mila firenena tsara tatantsika. Averiko ndray mandeha le taremarika ho anao zay zao vao manaraka le fandarana atadiavanao azy hoe nahazo financement tsika tamin'ny banky raisam-pirenena, fa matsimbola tamin'ny banky raisam-pirenena io vola io dia entina amatsiana tetikasa aratonaina ho an'ny ankohonana zany sy fianakaviana. Ny ministera amponina no mampiasa azy ary miara-miasa amin'ny FID. Tamin'ny andro ny hera Rajoelina dia nahazo 75 millions de dollars tsika, fa matsimboly indroa metona zany 40 millions de dollars andray, 35 millions de dollars andray. Zay ma 75 millions de dollars azy. Nanomboka ny volana febroary 2024 no azo nampiasaina le vola tamin'izany fotoana zany niala teo amin'ny fitondrana hera Rajoelina mbola nametraka ambiny vola io nampiasainy fitondram-panjakana Andry Rajoelina tamin'le 75 millions de dollars. Fa alohan'izy hiala mbola navita nanao fampirarahana 90 millions de dollars fanampiny anoizana n'io tetikasa io mandra-patonga ny 2024 fitondram-panjakana hera Rajoelina. Rehefa tonga zao fitondram-panjakana zao dia sady efa nampiasainy lay amble 75 millions de dollars no mbola nikitiany le 90 millions de dollars efa ampiasainy, fa le 90 millions de dollars amitsika amin'ny teny zao volana avril tsika zao no miresaka efa lany ny 61 millions 848 832,71 zay efa lany ny fitondram-panjakana Andry Rajoelina efa navoaka zay vola zay. Ny vola navoaka farany tao anatin'izay 61 millions de dollars zay dia 8,772,194,44 dollars etony resaka. 8 millions de dollars. Dia ampitomboy ny vidiny ny dollars anankiray amin'ny ariary zany 8 millions de dollars zany. Androany tsika zany ny ambiny vola io dia 28 millions de dollars 151,167,29. Raha diso diso io taremarika io mahasahina amin'ny teny. Hoe diso zany ny taremarika anao zany delina kely. Fa itiny marina hoe ny ministera amponina no mampiasa an'izany vola zany. Raha 2 volana ny nampiasany ny fitondram-panjakana hera Rajoelina nylay 75 millions de dollars. 2 volana 75 millions de dollars. Ny fitondram-panjakana Andry Rajoelina dia nandany an'ilay 61 millions de dollars tao anatiny 12 volana monja. Raha raisitsika ny salanisan'izany zany dia mandany eo amin'ny 4 millions de dollars isam-bolana ary zareo tamin'ilay vola avy amin'ny banky raisam-pirenena. Tsy gaga androany raha ohatra ka sarotiny amintsika amin'ny mpamatsy vola. Satria maninona? Satria zay teneniko zay. Ny fitondram-panjakana Andry Rajoelina enjana be raha moka vola. Fa eo amin'ny fanaovana tatitra sy ny mangarahara amin'ny zavatra nampiasana ny vola tsy araka izany. Hatramin'ny androany tsika dia mbola mametraka fanontaniana foana mikasika an'ilay 800 millions de dollars azotsika tamin'ny resaka Covid. Zay tsy capable koa tsika namoaka ny vola ray manontolo. Fa nitatitra vitatsika hatreto mbola manana 161 millions de dollars. Tsy hita ny mpamatsy vola tsika hoe ay zany nampiasanareo ty 165 millions de dollars ty. Normal raha ohatra ka miteny ianao dia miteny ny mpamatsy vola aminareo ke misy vola. Satria maninona ianao tsy mahavita tatitra ka. Eto zany dia te ametraka amin'ilay fitondram-panjakana Andry Rajoelina hoe olombelona mahay an'ilay asa veny tsy misy. Mpanolo-tsaina tokony afaka anoro lala mahitsy veny tsy misy.
Zazaza vao eo amin'ny tontolon'le sehatry ny asa ve mipetsaka manodidina anao sa ianao mihitsy le olan'ilay sehatra asa. Izany zavatra rehetrarehetra resantsika izany dia ahitana taratra ny goragora, ahitana taratra ny tsy fifehezana n'ilay fitantanana firenena, ary mahatonga anay aty amin'ny fanoherana amin'ny teny anareo hoe nareo tokony efa manangana saina fotsy androany. Tokony manangana saina fotsy nareo androany ary mibaboka mihitsy ao. Fa tsy arakaraky ny fanenjehanareo ny olona ny zavatra ataonareo. Ianao matoa manenjika ny olona zany dia satria ianao zany manao tsaratsara kokoa noho ny nataony. Enjehanareo daholo ny mpitondra teo aloha rehetrarehetra. Enjehanareo ao amin'ny tontolo politika. Gadragadrainareo daholo ny tsy mitovy hevitra aminareo. Fa ny tena marina, izay ny ahafahanareo manakona ny tsy fahaizanareo mitondra an'ilay firenena. Mba hahatonga ny olona tsy hamoaka ny marina eto amin'ity firenena ity. Anaovana azafady mihitsy fa firenena raha manana ity ary matoa sarotiny ohatr'izao zay dia satria nisy vahoaka tao aoriana nametraka anay amin'ny toerana mahasolom-bavam-bahoaka hoe ianao dia lanina ho solom-bavam-bahoaka, tsy ho tsangan'olona fotsiny anangan-tanana ao anatin'ny teny miaram-pirenena io, fa omena anao izay andraikitra izay mba tsy ho tompotrano mihono zahay vahoaka ny fidy anao. Eto aho dia mametraka fa tsy tompotrano mihono ny vahoaka izay nifidy anay. Ary apetrako mihitsy, ary samy rere amin'izany zahay solombavam-bahoaka tiako Madagasikara. Raha fantatrareo fa tsy manao ny asanay amin'ny solombavam-bahoaka zahay député Tim, aza mifidy anay intsony amin'ny manaraka. Fa ireharehanay fa zahay dia manao ny asa nakininareo taminay. Ny vavany tsy tia sy mipakahala moa zany tsy magaga fa raha mafy izy asay manoatra ny ataonay izao ny député. Zay ny fidiny. Hoe mba azahoantsika mangarara, azahoantsika marina eto amin'ny firenena. Fa tsy manasoaso mpitondra fotsiny. Zahay dia mijoro amin'ny andraikitra nomenareo anay. Ary zay mahatonga anay niteny teo hoe amin'ny fivoriana manaraka dia ho avy zahay ametraka fanontaniana amin'ireo ministra ireo. Ny ahy moa zany iny dia farangarangako aloha ministra mimponina ny voalohany. Hoe aloha hiakatra manokanao mihitsy. Mbola ho avy ny ministra fitantanam-bola. Aloha hiakatra manokanao mihitsy. Aza tambatambatra zany fa ny tena tsara amin'ireo miakatra tsirairay mihitsy. Ampanatsony eo nivony teny miaram-pirenena io. Sy izay teknisianina miaraka aminy. Hoe lazao marina mikasika n'ity fandaniam-bola ataonareo amin'ny fitondram-panjakana ity. Makasitraka antsika nanaraka an'izay ampaham-panazavana netiko izay satria zahay moa maromaro ny eto dia ifandobiasana ilay toerana eto ary ifandobiasana ihany koa ny lohahevitra izay hoentina ho anareo satria ny lohahevitra izay tokony hovavahana aminareo dia maro lafy. Ny fotoana ary tsy ampy anay ato anatin'ny Miara Manonja fa ny zavatra izay tokony horesahana sy ampitaina aminareo dia be da be. Rehefa miala eto zay mbola fampiresaka rehefa manao débriefing ary le any tsy voaresaka tsika, le zao tsy voaresaka tsika satria tsy ampy le fotoana. Ezahana koa nefa mba manome zavatra mazava ho anareo fa tsy hoe zavatra fitipitinina le omena anareo fa miezaka zany zay manome an'ilay izy. Dia mbola manantitra n'ilay fialan-tsiny tamin'ilay olana ara-teknika sy ny fahadisom-potoana teo anatin'ilay fanaranareo le fandarana fa ny rediffusion rehefa aveo kosa dia tsy ho tara raha tsy hoe misy indray nga ny fatapahany herinaratra tsy nandray na inina tao rariva amin'ny ora famerenana. Efa eto akaiky eto ny rahalahy Ambotry Manjaka. Io moa dia efa ataontsika hoe Erika Bokosy. Fahasalamana aloha manahoana ianao rahalahy? Tena salama tsara mihitsy. Mahafinaritra zany ary zay ny rariana ho antsika rehetra mpanao ny fandarana Miara Manonja satria adidy ty antsika ity na eo aza ny atao hoe fianaky ny aretina tsy hoe tsika tsy malala matahotra. Mba matahotra ohatry ny olona rehetra koa tsika fa miezaka mitandrina fa adidy
ny mifampitafa amin'le vahoaka mba tsy atompotrano mionan'izy ireo ary dia atao zany ary zay no mahatonga teo le niteny teo hoe ny fivoriana ara-potoana tompoko dia hoatrehana na dia misy aza mivalana retina adidiny solombavam-bahoaka zany samy miaro vatana fa tsy maintsy mifampiatrika hafa ny valany hoe ny filakevitry ministra ataonareo visio conférence tsika mila mifanatrika tompoko eo ataovy ny geste barrière fa mifanatrika leo mifanatrika mihitsy ireo mpikambana amin'ny gouvernement io samy matahotra ny ty aretiny ty fa leo mifanatrika amenanao fitenena ralahy izay indrindra namana solombavam-bahoaka mitaky adidy sy andraikitra ny fanehoana ny fitiavan-tanindrazana sy ny piray-tanindrazana voalohany dia mbola faly foana mifanatry tava amintsika menakavy manaraka tsy tapaka ny fandarina Miara Manonja na ny étenteur-ny izany na ny any ampitan-dranomasina any amin'ny alalan'ny tambazotra tserasera tsy ho sasatra isika ny maneho fankahirezana ho an'ireo mbola miatrika ny aretin-doza aty amin'izao fotoana izao tsy ho sasatra ihany koa ny mitondra teny fampiononana amin'ny fianakaviany ireo izay namoya avana tsatry namoya reny zanaka raitapoa sy ny mpiarabelona miteny izany efa miatra manaina moa izy ity vao omaly sy ankeo maraina ny tenanay rehefa mandeha amin'iny lalana iazo an'ity station ity dia mba miezaka ny manao ny investigation na ny manadiady an'ireo mpanamboatra an'izany atao hoe vatapaty izany fa tena tsy latsaky ny foloka hatramin'ny 20 isan'andro ny komandy azon'izy ireo ny andalovana fotsiny zany fa ny any amin'ny tsitamaso any zany dia efa tsy tambo isaina izany hoe tsy hoe mampandainga ilay isa voaka isan'andro fa mba hitenenana amintsika hoe farafahakeliny zany dia amapolony no lavony zany valana retina eto amin'ny tany sy ny firenena izany vao ankeo moa no azo teo mitondra fanamarinana ny namana solombavam-bahoaka ny hoe ny fahatapahany jiro omaly dia tena zavatra tsy takatry ny saina mihitsy izany hoe le fitondram-panjakana ao anatin'izao atao hoe arety mandripaka ny vahoakany izay tantaniny izao dia mbola mahasay ihany ao anatina fitavozavozana ao anatina tsy fahaiza-manao ary ao anatina tsy fandraisana ndraikitra ny amin'izany lafin'ny herinaratra izany satria fantatritsika tsara inge ny zavatra hoentin'ny herinaratra ao aloha ohatran'ny atao hoe ny fanazavana isan'andro ao ny misy ny miaina amin'izany ao anatin'ny fivelomana misy ny mandro ny sakafo amin'izany fa misy ny loza indrindra dia ty ny aina ao anatin'ny oxygène any amin'ny hôpitaly dia miankiny indrindra amin'izany herinaratra izany dia mbola tsy tahotra tsy enatra loza efa tena miatra zao dia mbola hitantsika ihany hoe tapaka ny herinaratra tsy misy mihitsy zany fisainana na dia kely akory azy ataon'le mpitantana tsy misy fieritreretina kely akory fiomanana ny amin'izany hoe sosanatry efa ny iaina antsika foana zany dia lesita zany hatramin'izay fa amin'izao kosa dia tsy takatry ny saina eritreretina zany hoe ao anatina efa miatra manaina izao efa ao anatin'ny faharipahany voaka malagasy zao dia mbola misy an'izany ihany hoe tapaka ny jiro ao anatin'ny fotoana tsy voafetra dia na dia ataoko hoe tapaka indray mandeha dia efa tokony mba nandray andraikitra ny azakazaka ny tompona andraikitra fa dia tsy hitanao taratra zany ny ato anatin'ny Miara Manonja moa atao ahoana izay efa zatra ny antso-jay izay efa zatra ny sakatsakana izay efa zatra ny atao hoe sotasota taonareo efa iaina an'izany iaina ny isan'andro san'andro zany tsy dia mampaninona ny loatra fa ilay vahoaka entraka an'izany amanaina kosa sao dia mba tsy harintsony ny namana teo ny teny hoe sao dia saina fotsiny atsanganareo fa rehefa tsy hanangana nareo ny vahoaka mihitsy no hanangana saina fotsy ho anareo ho an'izay fandraisana andraikitra zay andraikitra satria tena ny ainay mihitsy zao no manefa ny vahoaka malagasy mihitsy no manefa ianareo menakavy ao ohatra ka tratrany izy tsy any loatra ny olanay zakaony ianareo fa vao eo ny resahana teo komory izay firenena anisan'ny nahantra tahorina antsika lavitra io rehiavatsika io aizy amin'izao fotoana zao ary mba izitsika nareo mbola manam-potoana fana mandeha mitsangatsangana ny voaka malagasy eto efa maty raha tsy maty ny anoanana maty ny aretina maty ny fitaintainana maty ny aretina ary ny tena loza dia ty ny fomba malagasy
raha maty voalohany tsy mampanínona mandalo amin'ny lalan'ny fahafatesana daholo ny olona. Fa na dia ao anatin'ny fahafatesana izay mbola hita taratra ihany hoe reto maty ao anaty fitondrana, afaka milevona soma tsara ny fahasan-drazany, afaka andrasana tsara ao anaty fiarahamonina, ary eno aty amin'ny Miara Manonja. Mbola tazominareo ny fomba malagasy hoe mbola afaka mifamezivezy ianareo, mbola afaka manasa ny fianakaviana nareo, fa ny vahoaka malagasy vao maty ny andro ny tsy maintsy alevina. Izany hoe na dia mbola anatin'ny fiainan'ny fahafatesana azy dia mbola hita taratra ny fahasamihafana izay apetrakareo ao anatin'ny fitondrana. Fahasamihafana amin'inona nefany? Satria ianareo ilay nampindramina fahefana mbola manjakanjaka ao anatin'izany fahefana izany no mampiseho mivantana mihitsy amin'ilay vahoaka malagasy hoe iza haizao no mitondra izay tianay atao no atao, fa ianareo eo ianareo sy ny tranonareo. Vao nomalinomalino no ny valiny raha mpitsarana amin'ireo namana rahalasy anabavy any amin'ny fonja amin'izao fotoana izao, dia mbola tsy tahotra tsy enatra ao anatina situation tokony mba hamezanareo farafaratsiny famindrapo kely, fampisehoana geste na fitiavan-tanindrazana, pray-tanindrazana ao anatin'ny rety mandripaka, fampisehoana kely fiatsaram-belatsiha, dia mba tokony no alefanareo le sasa mba navoakanareo satria efa misy an'ilay arety mandripaka koa any amin'ny fonja amin'izao fotoana izao. Fa dia tsy tahotra tsy enatra, tsy tahotra n'Andriamanitra ianareo mbola nasana nagadra telo volana andreny olona tsy mana-tsiny ireny. Mba teneno aminay inona ny tsiny ireny olona ireny? Raha niezaka izy nieniny tatitra ho ataon'ny solombavam-bahoaka dia nanao akanjo menamena, na dia kisendrasendra aza nanaovany akanjo menamena, ary malalaka tokony hifamezivezy amin'ny tany repoblika Madagasikara izy, fa dia ny samborinareo no fonjainareo ao anatina situation kaotika ohatran'izao. Izany hoe fa tena von'olona mahatsiravina noho ny aretina, ary mety noho ny fitavozavozana amin'ny antsony namana rehetra teo, fa tsy tahotra tsy enatra ianareo mbola mahasahy managadra. Ka miala tsiny, Andriamanitra tsy andrinareo, andrina ihany, ary tandreny fa amin'ny fotoana tsy hapozinareo hiampitroatra n'io vahoaka malagasy io, tsy izahay Miara Manonja no omena tsiny amin'izany fotoana izany. Fa ny zavatra ataonareo mihitsy nefa manomboka mahalikiliko ny vahoaka malagasy manerana ny nosy, ary mahatezitra mba eritrereto aho namana solombavam-bahoaka avy any ambanivohitra hoe anatina arety mandroso ohatran'izao, zavatra faran'izay tena kely sy bitika tokony ho vita, indrindra ny ain'olona ao anatin'ny forme grave, dia tokony ho fantatra daholo hoe inona ny zavatra mety tsy hahatonga amin'ny fahafatesana ao anatin'ny fandraisana andraikitra nareo. Ny jiramanty voalohany indrindra amin'izany. Fa na izany aza tsy vita, ka ahoana moa ny eritreretina ny erovana ny vahoaka malagasy amin'ny lafiny rehetra, indrindra fa amin'ny lafiny ara-tsosialy. Ny ara-tsosialy izay efa irahana mahita, na miainga avy any amin'ny Assemblée nationale ny loi de finance, izay hita taratra rehetra, ny hetsika ataonareo rehetra dia tsy ahitana taratra mihitsy izany fiahiana ara-tsosialy izany, fa ny oera tsy maintsy mandeha no hita lohatra eto. Fitsangatsanganana, fiebebona anatina kianjabary enjehana anatina fotoana tsy voafetra ny hoe io no maika, asa io no lara-pahamehana, any anatina zavatra tsy hita hoe mietraiky mivantana amin'ilay fiainam-bahoaka. Fa ny hatreto tohotra ny maneso aza ny BDB, tohotra ny maneso an'ilay aina tandondomondoza aza ny BDB. Ary amin'izao fotoana izao no mampalahelo, tsy misy mahasahy intsony hitsangana, hiteny sy hiaro an'izany hoe ain'ny vahoaka malagasy izany. Satria raha tsy matahotra ny fitangoronana ny mahazo aretina, dia matahotra ny sao dia ho fonjainareo, matahotra ny ho ampitahorinareo, ary matahotra mihitsy ny voelingelina, ny maha-olona. Ka miala tsiny, isika vahoaka malagasy mihitsy no tokony ho tonga saina. Isika tsy iraray avy efa manomboka maty isan'andro mihitsy no tokony hijoro hitsangana. Taona amin'ny fahasahiny ity, fotoana kosa tsy tokony hifampiandran-draso, fotoana kosa tsy tokony enterana amin'ny drakotona arabe, fotoana kosa tsy tokony
itsony ny ifanomezantsiny eo dia ka nipitarika. Fotoana kosa tsy tokony anjeny andro lava. Ny pire indrindra ho antsika dia ny atongavany 2023 tsy midika iny zany teniko zany. Fa raha izao no mitohy iainantsika isan'andro anandro, vao mifoy ianao vao manokatra réseaux sociaux dia maty. Maty isan'andro anandro, maty isan'andro, maty isan'andro. Fa tsy mety tsy hitanao mihitsy ny hoe inona le vahaolana, inona le solution hoentin'le tompony andraikitra le nampindraminao fahefana. Ireo ngesao no azo atao hoe mitazona ny antsika. Mitazona ny antsika amin'inona moa? Tsy hoe koa n'Andriamanitra sanatria. Fa ireo no nomena fahefana hitantana, ireo no nomena an'le asa tanantsika tamin'ny alalan'ny fifidianana. Any amin'ny tanteraka mihitsy zany no avy ny fiainantsika. Na resaka vaksiny tokony ho afarina hitsaboanantsika hiarovana menakavy io aza. Fa inona ny zava-misy? Variana manentsika ny mpanohatra. Ny mpanohatra izay miezaka miteny mampafantatra ny zavatra misy, ndao mba refesina ny zavatra ny fampiresana teto. Inona daholo no tenen'ny mpanohatra ary inona ny navaly ny fanjakana azy? Inona no sosokevitra natao amin'ny fanjakana? Inona ny sosokevitra natao amin'ny mpanohatra? Ny mpanohatra ny tena idio ny sistany. Ny fanjakana amin'ny tena andraso aloha fa mbola misy fianakaviana. Ny mpanohatra amin'ny tena manaova vaksiny. Fanjakana amin'ny tena raha tonga eto zany nareo no tsondrominay voalohany, tsy mila zany tsika. Ny mpanohatra amin'ny tena tadiavo ny vahaolana rehetra maritra ary omeo le fangaran'ny fitantanana. Fa inona ny tenen'ny fanjakana? Ny anay CVO plus sy ny Artemisia. Aizy. Ny mpanohatra amin'ny tena maty menakavy eto tsika raha tsy mitandrina. Ny fanjakana amin'ny tena voafehy atsika io. Tsy mafy ny kolera sy ny peste io. Zany ny fomba andrefesantsika azy manomboka izao. Ary ny tenenina mihitsy fa ny maty eto amintsika mbola tsy hampafiry maty any ivelany. Zany hoe tsy faty zany ny faty rehefa manjatony. Fa sandrasina firy alina ary trongisina ny bulldozer ny faty, zay vao resahana hoe faty ary zay ngamba vao andray andraikitra. Fa rehefa mbola manjato aloha izy mbola tsy maninona. Zay le teneniko hoe tsy kolotsaintsika malagasy mihitsy ary anisan'ny nanaovana ny fasana. Any atendrombohitra sarodalana ny tsy fahazakatsika an'izany fisarahana manaina izany. Fa isika efa sady misaraka manaina, tsy hatrehan'ny fianakaviana, mbola azo atao hoe vira vaina, tsy asiana asiny ny mamalagasy. Gasy, mbola mety amintsika zany. Na asa raha mbola zakatsika zany. Asa raha mbola maravavo ny fanahintsika zany. Fa na tsotratrany zany ary, engane tsotratrany zany tsika menakavy. Tratrany mosareny eto. Tratrany zavatra tsy hapozinao mihitsy. Tsy eritreretin'ny sainao mihitsy. Noho n'inona? Za tsy miteny tsony hoe fitavozavozana. Fa tena tokony ho avoaka listy eto mihitsy. Ny asan'ireo membre ny gouvernement, ny ministra tsirairay avy, dia ho tsaraintsika eto hoe iza ny nanao inona. Soa ihany tsika efa manana solom-bavom-boaka sa. Ary endry, vonona ny anao ny adidiny. Eto amin'ny tany sy ny firenena. Ampafantatra mihitsy hoe ny asan'ny ministra n'izao, ty fitantanam-bola, ty zao avy ny tantananao azy, aizy ty. Ho avoaka tsirairay eto mihitsy. Ho hitantsika avoaka malagasy. Anjarantsika no misaina amin'izao fotoana izay. Iandry an'le kapoaka ho hitobaka mihitsy ve? Satria amin'izao fotoana izao efa feno ny kapoaka. Andrasany hitobaka. Zay tsika vao andraindraikitra. Ary zay tsika vao tonga saina hoe fahefana avy aty amintsika ngeo nampindramina io. Fa tsy hoe fahefana nalatsaka Andriamanitra avy any an-danitra to filoham-pirenena ianao. Nalatsaka avy any Arkanjely Gabriel ianona ministra. Dia tsy afaka miteny tsika satria nalatsaka avy any an-danitra. Tsia. Isika no nametraka andreo, isika no nampindrana fahefana andreo. Ka aoka isika ho tonga saina. Aoka isika sahijoro, ary aoka isika sahiteny, efa misy manomboka miteny. Efa misy fokotany efa manomboka tsy mahazaka. Ka ny hoe noana izay manampoaka sarim-bolany. Endrika fampatsahivana andraikitra zany, fa tsy endrika fikomiana tompoko. So indray misy miteny hoe manao incitation alaina na mampirisika ny olona ioko ny Miara Manonja. Tsia. Fampandraisana andraikitra ho tamberina ilay fampatsivana ny hoe fahefana ny indramina avy any amin'ny vahoaka io takiny aminareo.
ihany atezerana amin'ny zava-misy ha ny alahelo amin'ny mahazo mivaoaka malagasy ho vaky eto ngamba na mamboanina mibafy laza raha ny feo tiana ho tenenina. Saingy ny tena moa amin'ilay antson'ny zokibe namana fidelina Razarapera teo tsy nampianarina hanompa olona, tsy nampianarina hiteniteny foana, tsy nampianarina andrangitra, fa miezaka kosa ny tazona n'izany azo atao hoe fambo ny tsain'ny aty amin'ny fanoherana izany, mampita no azo atao mampafantatra, mameron-doha raha ohatra ka izay malaza azy. Noho izany andraikitra sy adidy masina izy ity, tsy hainy tsy hiteny, tsy ho kivy koa nefa ny amin'izay famendro fendrona, tsy ho sasatra, ninona azo atao hoe arirahana sy avizanana mieritreritra ny hoe zava-misy. Ka dia ankasitrahana foana ny fanarahantsika menakavy an'izany fandaharana radio Miara Manonja izany. Isaorana isika namanany andafindrika rehetra satria efa be dia be koa isika no manatanteraka n'izany hoe Miara Manonja izany, ary rehefa miteny foana ao anatin'ny réseaux sociaux mampafantatra, mampatsiahy ny zavatra tokony ifampitantsika, dia ametraka n'izay fisaorana izay ny tenako fankasitrahana ho antsika menakavy. Efa eto ny namana solom-bavim-bahoaka député Rodin, député n'ambanivohitra moa ny alalantsika azy, ko dia omeko anao ny fitenenana zokolahy. Mankasitraka tompoka. Asotra namana Erika name fitenenana ary raisina mahafinaritra ny zavatra voalazanareo na ny namana fidelina na ianao teo. Raha tonga eto ny tena voalohany andro alarobia androany dia tsy maintsy araba amin'ny fahitandrazana satria tena mety tosika androany enjana foriana mahazo amin'ny vahoaka marary. Ny telo amby roapolo commune ao anatin'izany manavy marary, tena mijaly na petraka ho ampijaliana. Raha ny resaka délestage ny namana teo dia tsy fantatra ilay fanjakana, fa io jiro miala eto Nosy-Zato ane ka tonga ny Tsoromandidy, rehefa maty ny aty dia maty daholo ny commune rurale rehetra. Noho izany dia makahery ny 23 commune, makahery ny 20 commune manerana ny région Tasy, ary makahery ny any amin'ny any Bongolava ihany koa. Marina dia marina ny resahan'ny namana fidelina teo amin'ny resaka fandanim-bola tsy tokony tsy firohany ataon'izao fitondrana izao, tena marina zany. Dia rainy izy nikaroka ny zava-misy rehetra, ary zay moa ny asan'ny atao Miara Manonja, tsy ilaza ny zavatra tsy marina, fa ampiseho koa fa ato anaty Miara Manonja dia misy député miasa ho amin'ny vahoaka, ary ilaza zava-misy ho an'ny vahoaka. Raha taria lolo taria dia niteneniko hoe akoatra ny resaka fidy zany, vola lanin'ny fidy, aza adiny fa tompona anraikitra voalohany na ny DG PDG amin'ny fidy Ramatoa mitatana ao primaturo ihany koa. Dia tsy natao fijerena ve alalana hoe inona ny zava-misy fomba fampiasana ny vola teo, vola nanatrikefa tamin'izany izy, fa dia avela gabo raraka tahaka an'izao raha mifidy aloha dia efa nilazaiko fa zatra miasa mifidy taty amin'ny taona folo sy roa arivo makatikatra, satria natao fitaovana azahoana vola avy any ampamatsy vola, fa le tompona andraikitra le vahoaka mihinana tsy mandady arina, mihinana mafaiky amin'ny fandoavana an'izany. Mitodika ihany fa somary efa miakatra ihany, efa apakatra saina fotsiny vahoaka rivo mamo androany,
satria efa difotry nyfantrana difotry nina tsy azy re tsy afaka iainana ntsony a inona no ataonao ao epita am'izany 30 kilometra izany fa na ny vahoaka mety aminy ve mety aminareo mpitarika ve mety aminareo mpitondra ve fa raha hiakatra ny olona no zavatra hiakatra zany etantananarivo dia tsy maintsy tsisy nitangenana bisikileta fa dia ahoronareo menakavy eo daholy sao dia mba tsy rariny fa ny olona nge mandohetra andohetra hoavy nefa andavaketra dia inona no sady tsy iaina le olona tsy afaka hivelona le olona tsy afaka hanondrarahany le olona tsy afaka hitsabo tena le olona satria tsy vita ny 30 kilometra mialina rivo mamaka mitsy atosy mbola averiko foana io fa mikasy an'izay ihany raisiko ny namana nentiny feo nentiny namana fidelina mikasika ny famatsim-bola ny resaka ao ministère ny population andro amin'ny maraina avy any Rivomamy dia nandalo tery amin'ny fahasankarana kiasika nreto rahalahy anabavy zanaka nitangorona avy any atsimo miala taxi borosy avy varim-pananana hiakatra eto tananay hitady viravinahitra hifindramonina no nikere mahazo azy tany atsimo tao anatin'ny resahany namana fidelina teo mivolana hoentin'ireo tafiditra tamin'izany namana tany ao amin'ny any vakiny atsimo ray manontolo zay ke injadiny nikere akehitriny fa raha mijery azy ianao hoe reto tonga dia fantatra le olona onosy be ao fahasankarana hoe reny izy menakavy ray volana ro volana zay zavatra nisy nahitana ny zavatra isanandro sanandro miakatra amin'ny fahasankarana andeha hitady a hifindramonina noho ny tsy fisiny satria lany fanjakana amin'ny vola tapitra tanteraka ny amin'ireo manontolo ny varotam-panana sy ny karazany fa mitodika satria le filoham-pirenena mitsangatsanga manao vakansa any atsimo any anakao hony maninona raha hita efa hita nareo ao ministère ny population ianareo mpitondra ao anatin'ny gouvernement ny premier ministre rehetrarehetra ministère-ny en communication mahita an'ireo zavatra reo reto tomobile kara be deaibe mipetraka atao ministère be deaibe tsaiko nisy an'ireo ary reto okitanina-botsiroa ohatra ary reny mavomavo be deaibe reny maninona reny narondra nalefa tany atsimo tatero le olona ialany reo alefany mba miaina amin'ny fray tsy mivarom-pananana tsy mivarotra ny ombony na niosiny na mivarotra ny taniny amin'ny mora fa reo nalefa nakanina asiana gazoal ny tateriny reo dia napetraka aiza asiana point anankiray zany hoe erenany nareo no apetraka dia nareo no mparitaka mba moramora zakan'izay fa raha ianao no mijery mba midina zay ny tena hoe mialao ambony seza dia jereo ny fiainam-bahoaka dia hitanareo lizy hoe ohatra ninona fahitanareo miaraka amin'ny vilany kely zay zaka andeha hitady ravinahitra fa kereny tanonenana tsisy velomana tany aminy raha ataoko sarisary ny resaka fitsanganantsangana filoham-pirenena dia ohatran'izao asa le filoham-pirenena mahafantatra fa vahoaka malagasy anie dia izy ndray aman-dreny ny vahoaka malagasy zay no natonga hoe la fomba fiteny le hoe filoham-pirenena maham-bahoaka tena maham-bahoaka fa raha zany da ny zavatra hita ataony zany dia hoe ireo nareo malagasy a isanandro sanandro tabataba ianareo tsy misy ny fanafody tsy misy ny vaksiny tsy misy ny anikoanina tsy misy ny anina andaotsika menakavy andao raha première dame anomantsika reto misy vatsikely omany aloha reo tabataba fa andana meo iono hoe misy goûter fa zay andeha hitsangatsangana zay fahalalana fandraisana an'izy reo goûter fa iza mieritreritra mety tapeny misofina amin'ny resaka fanafody sy ny any zany tsisy zany mialatsiny fa mazefatra le teny fa raha ianao andra matofoloha raha mahainao an'izao nahita niny alina iny aeritreritra ny hôpitaly fa ny hôpitaly ny napetrahana mba nisy fihetsiketsehana tany nalaina ny groupe namelomanay tany amin'ny hôpitaly zay afaka namelonainy fa raha ny amin'ny électrification rurale rehetrarehetra nanakaiza tsy mahana groupe ka mampiasa ny mampiasa oxygène tamin'ny heritaona tahaka an'izao tadito tany Rivomamy nisy fiainan'olona ohatran'izany tapaka ny jiro tonga dia vita le olona satria tsy nietsika ny oxygène
dia nakaiza daholo le oxygène nakany ina manteny mettra ihany omaly honorable nakaiza ny taon'ny soam nakaiza vao miany le ministre antsika miteny ty ministre ty manko manahirana ary manahirana anay mihitsy mieritreritra azy ohatra n'inony ty ministre ty ka de tena mpandray andraikitra sa agonina dao zay nareo rehetra zay mana le bouteille oxygène dia angaviana mba hanatitra fangatsy efa vita statika mba efa vita daholo ny tamin'izany hoe reto nisan'ny zavatra entisika miady aiza daholo ny bouteille ny oxygène izy mampiasa oxygène ty Madagasikara fa ndeha hitady hoe andeha ho any Tamatavy alaina ny valontsatona dimanjato any ananana inona no atao zay zany ny ainana ka zay ny teneniko hoe ianareo mpitondra zay natonga filoham-pirenena ndeha hitsangatsangana fa raha ianao mihaino isan'andro nareo gouvernement tampiasa gouvernement na prime ministre na izy na ministre leo anareo nga mamiano an'ilay sirene isan'androandro ataon'reto mpitatitra marary tsy haiko tsony na manjato isan'andro amin'ny lalana anankiray mivoaka plipla marary mila fanavotanainy dotondray misofinareo de alohanareo niala hoe inona nataondreo fa misy gote efa menazy any zay zavatra hita zay ary raha miresaka ianao miresaka ministre communication ty apetrako mihitsy raha mato ministre ny filazam-baovao ny communication mialatsiny aminao ary bavy tamy 2020 hitako mihitsy niedanareo menakavy mirotsaka daotsika makany sotra makany andavamamba renonareo menakavy ministre mitondra aniny nisy maty tato fizavo fianakaviany na orona daholo mandidina an'io any tifirina azy de iny fanafody daholo mandeha tifirotra ohatra zay aiza misy an'ireo karohany to ndasatsarony zany ankehitriny fa misy ary lazainareo fa misy conseil de ministre conseil de ministre ange tsy mivory ianareo zany zavatra maninona averenina de mahita le izy niasa ianareo voatsabo le vahoaka fa izadiny fa tsy fantatra mihitsy nisy any ambany tanàna na nisy ny olona any ambany vohatra no maty mialatsiny aminao ny amato ministre fa mitodika aminao bela zao loatra ianao amin'ny resaka CSB2 fa mandana makany fa le olona tsy mahalala tsonina ny tanàna hoe matin'ny aretina ave le olona covid ave ny nafaty azy fa zavatra misy iainana any ambanivohitra 23 commune misy misy CSB2 daholo reo ary misy CSB1 fa milaza aminao fa ny zavatra misy any iny de hoe aretina voany lasa fivarotana vo miditra le olona de tonga de tazomahery eo ny antony tsisy an'le zavatra iesana aiza moa nafantaran'ny olona iainan'ny olona hoe andehanao any village voira andehanao test firy kilometre andehanany amin'izany tsisy tomobile tsisy nininy de alao nijanonao tanàna de ozy le dokotera na le ino ty bénévole maherery ny tasy fa de aloanao tsoromina sérome asina sérome io misy any de apetrahanao na tsy haiko na amosikline tsy fantatsony na fanafody eo na mamena antibiotika kely zay mba misy eo na resaka ana de eo vita le olona maty de lazaina fa voan'ny tazo mahery nafaty azy de alevina miteny le olona hoe aloha zay hitady moyen iakarana ny Antananarivo tsy afaka miakatra io no mahatonga ny tabatabana mamo avoa le olona ivoaka amin'ny herinandro itenay président mambahoaka sy andriamato ministre milazany hoe efa voafeny aretina fa de reo nrazana midina tsy voavelona alohan'ny olona maty lazaina fa tsy metsy amin'ny hôpitaly misy azy aloha tenenina aminao hoan'ny voaka malagasy ho atsika prétendant rehetrarehetra alohan'ny olona maty any an-tanàna toy zay maty sisy oxygène ty Antananarivo aveo tsy afaka mandevona tsisy olona malagasy zany ke hoe very faty any an-tanin'olona fa ka nisy fahatiavaka anany talonga afaka natao mizambiara de nanaovana andre vy fotsy reny asivy manao andreny le olona de aloha le olona andevona hoentiny any le razana
fa kehitriny de tonga de mijay tsy afaka mihfa ataovy am'zay mijay tava toerana malalaka andevenanareo alohan'ny olona sarotra amin'ny malagasy zany hoe vereza faty zany loha tenena aminareo fitondrany zany sarotra ny marary azy zany fa alohan'ny mijanona tratra ny aretina tazomahery filazana lasa tazomahery zay ny lazay ny bénévola ny tanàna de maty le olona inona ny oxygène ampiasaina inona velomany eo ohatrinona vola laniny amin'io zay ny tenako hoe raha miteny ianao ka resaka CSB2 zany commune ray manontolo de fitsabona tao sisa misy any fa io nafatarany any an-tanàna any fa voan'ny covid le olona de fa tsisy test satria teto Antananarivo atao eraoera le eto Antananarivo tsy maninona ataonareo eraoera io satria azahoanareo vola famatsiana vany vola nananareo le vola araka lazay fidelina teo de tonga fa zay mbola tsy vita test fa am'izao manao miditra azy rehefa tsy mety alefasy le ry amin'inona le nitokanan'ny honorable le ry avaraka invandrona alefanay ampiasao le sekoly manara-penitra fa mandrina raha mba napetraka tery mbola mitereny golf tery any atao mba mangatsitsika any afianona any tsy afaka le olona ny any andika izy avany an-tanàna ka hoe niakatra hoe andeha anao test ary afomba ahoana metrezy anao fotoana fanjakana anao test aty a village voary raha misy renivohatra rivomamo ohatra zany district de eo ny testena de manao test hoentiny any aninona lizy de ohatran'inona mivaliny de inona nitsabona azy de inona fanafody apetrahana any tsisy ange any tsy nieritreretin'Andriamatoa ministre fa any ambanivohatra any a mbola misy ny dépositaire de médicament reny mividina any ary anatin'ireny tsisy afa-tsy ny zavatra maika fa tsy ny zavatra fanafody vidinao aty an-Tananarivo ka mandana milahatra makeny ampergola na mandana makany andriafanambojanary tsisy an'izany any zay atao tsy mitovy fitantanana voaka malagasy nambanivohatra de mijanona ho anambanivohatra ihany fa efa tonga saina izy am'izao fotoana efa tonga saina reo arivomamy fiainao amin'ny anina efa tonga saina izy reo de aloha misoroka am'le zavatra inona ny ainany ronjato tomobile veranga fiizinao fotsiny arivomamy tsy miasa ronjato olona tsy haiko na apitomoy telo zany sy haute chauffeur panera ary ny olona hoentina raha ronjato ampitoray zay efa reo zany tsy inona no hoaninireo inona pako saina n'olatra mialatsiny ava ohatrany tsy maintsy miteny any mety fiananalamanga ny antony tenenako de ohatran'izao gaga ianao miteny taloha mialatsiny fa avy tsy ampitena ngia gouverneur fa za mba mitenina satria ny fianakaviana maro ny antanety be mazaza sinangany mba nandeha tany ko ny tena mba nijery tany satria nisy salama de tonga tany gouverneur hitokana ny lalan'ny atody olongatia gay ianao nga nanao an'io mba aloha le député taloha nikaroka taminay sy ny tompolay anankiray maty député nikaroko an'izany niaraka taminay anaovana ny lalan'ny atody atanety be mazaza ny rana tamin'ny sinoa de ianao nisatrakatolalinyka mialatsiny za tsy teny hoe voan'ny aretina atody tany angamba zay natonga nareo nyapitana nanao evasanina satria tsy nataonareo le de aiza miditra zavatra tsy natao fa nataonao a tokoany andehano ovina koa de ry amin'ny ricade de andeha koa de hoe tokanana vola li zavatra tsy nikitiany tana tsy tao anatin'ny sainareo nitady an'izany ka raha nitady an'izany nareo efa fantanareo fa za zao eto efa manontany atao lalana rivomamy takina taminareo impiry laninareo tamin'ny 2010 vola nanaovana ny lalana rivomamy mahitsy manampatonga makamfaratsio de nitakina taminareo de navoakanay de mody nanaovana kely de voanganay ragova milazany ty hoa zavatra atsika za fa mandalitra 1% vita amin'ny lalana arivomamy malalanondatra am'izao 1% de vita teo niketsa
dia ohatrinona na antanio re ohatra ny tenenina amina fidely teo aloha andena apakaro ny gouvernera hiakandreo amin'ny assemblée koa hoe nakaiza dolo vola laniny reo ahitantsika azy eo efa tonga eto namanterika faniry be dia be ny zavatra hita tany amin'ny manodidina rehetra tany an-dalana tany tany amin'ny fiarahamonina tany koa dia ny anjarako ngamba ho apetrako amin'izay fa be dia be ny tiana olona zay na marary amin'ny fo mijery an'ireo vahoaka ireo tena marary fa dia ampitaina io no namana faniry a entony ndresaka ary eny ara dia misaotra ny solombavambaoka Rodin Rakotomanjato isika voafidy tao amin'ny distrikana Rivonimamy diso fantatritsika loatra amin'ilay solombavambaoka ambanivohitra le hoe ambanivohitra dia tena fametrahana mihitsy hoe misy vahoaka any amin'ny toerana misy azy any ary zay le asan'ny tena solombavambaoka zay dia mitondra an'izay etaetam-bahoaka zay ary zay ny mahasary-piaro ary zay maha-Rodin zay na solombavambaoka azy raha tsy diso ao monsieur le député fa fanefany zao no mandahanao raha tsy diso ny fitady diko tena raha any amin'ny sekoly izany hoe manana mandaha efatra zany na hoe nijanona teo amin'ny toerana andritry ny fanefany zany dia tena mpianatra tsy mahay zany fa raha solombavambaoka ny Madagasikara no hoe nahazo mandaha efatra zany nijanona teo amin'ny toerana nomeny vahoaka fahatokisana dia mpitatana mpitarika ary mpitondra teny vahoaka mahay zany ka dia izay ny mahasary-piaro ny solombavambaotsika Rodin isaorana ny fanehoan-keviny zay bevata netiny tamintsika teo satria dia zay le Miara Manonja ao anatin'izao adevitra zao sarotrarotra moa zany le fanazavana entin'ny solombavambaoka Rodin zay ao anatin'ilay tena hoe misy zavatra tena makarary mivaoaka ary rehefa mijery ny zavatra nitrango omaly député Rodin dia mampite amerina le tenin'ny député Fidèle Larazarabe hoe dos chromodos zao situation zao mampite hiteny an'izay teny zay satria dia mafy be iny fahatapahan-jurina ary ny ainantsika mahatonga antsika hoe zao atoandro zao itsika vao afaka mitafa amin'ny vahoaka malagasy zany ka io resaka jirama io moa zany efa adevitra foana amin'ny akabean'ny adevitra zay resahantsika amin'izao fotoana zao hoe inona tokoa moa mahatonga nyity jirama ty ary inona no heverina fa vahaolana amin'izany jirama izany dia hatramin'izao aloha zany tsika dia mbola lay mpitatana ao amin'ny jirama amin'izao fotoana zao no fusible fa ny fanjakana dia tsy afaka ny anaiky mihitsy misy apahany hadidy amanandraikitry ny fanjakana zany satria manino tsika amin'ny teny zany dia hoe tamin'ny fampielezan-kevitra tamin'ny roa taona lasany dia natao etam-barotra nanababoana ny fonony vahoaka malagasy mihitsiny izany jirama izany ka nentina nylazaina fa dia misy ireo vahaolana marobe ahafahana mivoaka ao anatin'izany délestage zany dia amin'ny alalany hoe hametraka zay panneau solaire marobe manerina Madagasikara izay mba ahafahana mivoaka ao anatin'ity délestage ity dia misy ihany koa hoe ampitombo ny puissance itsika zay hovokariny jirama amin'ny akabeany satria dia tsy ampy ny puissance zay vokariny jirama no ireo fitaovana zany zay nambarany fitondrana fa tena efa miaosa amin'izao fotoana zao tahaka ny reservantsika ohatra ny amin'ireo centrale hydraulika zany dia efa mandeha irery ireo turbine miasa zany ohatra hoe ny any Ndekaleka sy ny any amin'ireo toerana maro zay misy ireo bara sy tohadrano reo zay mivadika ho jiro herinaratra makeny anivon'ny tokantrano isanisany zany dia ohatran'izay ihany koa lay centre thermique zany zay manofa zay groupe zay tsika ary amin'ny alalan'ireo fournisseur zany na mpiara-miasa amin'ny jirama marobe izy tsy tanisa afa-tsy ny ASFF ohatra rifray zany teneniko zany eo ihany koa ohatra ny Onelec ny Jovena ny Sambian Power ny Aksaf sy ny sisa zay fatatsika fa dia handaniny ny jirama vola lafo dia lafo io zany dia nieritreritra zany tsika fa rehefa mba hisy mpitondra ho avy na haka fahefana na hambabo ny fony vahoaka tamin'ny 2024 tamin'ny fampelezan-kevitra dia napetraka ny mpanao gazety matetetika ary no jeren'ny olo-pirenena ity hoe izany mba afaka amany olona ny jirama io
dia samy miteny dia ny fitondrana amin'izao fotoana izao dia miteny manao hoe tena hanao an'izay mpanao solera zay. Ary zay ane le nambara tery amin'ny palais des sports rehefa nilaza n'izay firotsahana hofidiany zay ny filoham-pirenena amin'izao fotoana izao dia hoe hofohanantsika ny sena fa ao anatin'izay hanafohanantsika ny sena zay dia hanao université tsika. Ary rehefa nitondrantsika fanazavana zany omaly hoe aiza reo campus universitaire zay efa nandeha efa niangazain'ny fanjakana ny fanatanterahana azy ary tokony efa mandeha ary raitsy ny zany asa zany amin'izao fotoana izao. Fa maninona mbola miazoazo re ny asa samy hafa ireny amin'izao fotoana izao. Avelantsika eo ny amin'iny. Rehefa misy fotoana tokony iresana amin'izany dia miresaka amin'izany isika. Ny am'ireo tsinjarana asa sy ireo endriky ny fahazonana zany tsenam-barim-panjakana izany amin'ireo orinasa nahazo izany. Fa resantsika eo anatin'le hofohanana ny sena dia hanao parc solaire ny fitondram-panjakana dia nitehaka ny vahoaka hoe teny ho foana zany dia lesitazy. Ary ao anatin'izany adevitra momba ny jirama zany ihany koa rehefa nieverina fa mba haka ny fony vahoaka ny fitondrana amin'izao fotoana izao mikasika n'ity jirama ity dia nambara tamin'izany fotoana andro zany fa efa manana paikady manana reo afaka hiara-iasa amin'izany ny fitondram-panjakana. Ary tany Antsiranana ary dia misy ny filazana mihitsy fa hametraka an'izay centrale éolienne zay hamaolana ihany koa ny tontolo ny jirama amin'ny ankapobeny. Fa mbola zao ny zavatra mitranga ary dia victime amin'izany isika eto amin'ny Miara Manonja miaraka amin'ny vahoaka malagasy amin'ny ankapobeny zany. Ka jirama io zay nresantsika hoe amin'ny ankapobeny fitantanana ihany koa tao anatiny zany jirama izany dia tsy nieritreretin'ny fitondram-panjakana mba hanarenana an'izany jirama izany. Fa firifiry moa reo organigramme miforoana ao anatin'izany jirama zany zay tsy hitanao makaiza akoriny ary na be adevitra ny sasany. Reo déplacement maro be zay ataon'ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny jirama. Reo famoronana direction samy hafa hatramina direction interrégionale akoatra ny chef de service ny chef de division sy ny sisa sy ireo asa maro be anaovana sous-traitance ao anatin'izany jirama izany andanimbola ao anatin'izany fitantanana ny jirama izany. Ny branchement illicite zay tena manampitrotraka ihany koa ny fahavoazany ty orinasam-panjakana zay reare malagasy ity. Aiza ny toerana ty ahitantsika sy tsy ahenotsika ny hoe branchement illicite na jiro na rano. Ary dia mampitombo ny vesatra lanina ao anatin'ny faritra anankiray fisinjany branchement illicite zany. Reo orinasam-panjakana sy ireo départementa ministérialy zay mampiasa sy ireo toeram-panjakana zay mampiasa ihany koa ny jiro ny jirama kanefa dia mbola tovanana amin'ireo arerena facture maro amin'izao fotoana izao. Dia tsy gakotsika zany raha ohatra bankropitra sahirana le jirama. Ary ambonin'izay moa dia mivarotra fatiantoka jirama amin'ny alalan'ilay kilowatt zay varotana eny anivon'ny tokantrano samihafa. Ka raha misy zany vola miditra amin'ny jirama io raha mba fanadiadiana natao ny akamaroan'ny vola mba tsy hitenenako pourcentage ny vola miditra amin'ny jirama isam-bolana fa ny akamaroan'ny vola ao anatin'izany jirama izany isam-bolana dia lany amin'ny fividianana filolorodra. Ary satria manofotsika amin'ireo groupe marobe amin'ny alalan'ilay centrale thermique hoy isika dia misy ny gazoal ampiasaina amin'izany. Fa ny alatra gazoal koa tompo klasy tompo vavy ao anatin'izany orinasa zany manerina Madagasikara dia mahabankropitra an'ilay jirama. Dia inona ny fandraisana andraikitry ny fitondram-panjakana? Inona ny tantsoroko ny fitondram-panjakana ao anatin'izany fikarohana vahaolana ho an'ny jirama izany? Zany rehetrarehetra zany manainga atsika hitady hady hevitra vaovao mihitsy ny amin'le hoe raha ohatran'izao ty zavatra ty dia verina fa tsy manana vision hitatana na hakandraikitra ho an'izany orinasa jirama izany fitondram-panjakana. Satria raha ohatra ka tany amin'ny taona 13 na 14 ny fitondrana rajonary mampianina lay niesoesona tamin'le hoe 3 volana io dia voava kinanjo tsy voava amin'ny ankapobeny lay 3 volana. Nanana fotoana ny fitondram-panjakana handiniana sy ikarohana vahaolana mikasika an'ity orinasa jirama ty.
fa tsy voava zany orinasa zany hatramin'izao itenenantsika zao. De zay ny antony mahatonga antsika hiteny hatramin'ny oviana no hiaritra sy hiafy amin'izao situation hiaina amin'ny jirama izao ny vahoaka malagasy. Iza no hanonitra n'ireo fahampitehana marobe isa-tokantrano isaky ny orinasa sy ireo perta ara-toekarena noho zay fahampitehan'ny orinasa jirama zay. Indrindra ao anatin'ny amiana ara-pahasalamany sika tompoko, de mbola misy jiro tapaka ihany kanefa efa firy reo CTC, firy reo hôpitaly-panjakana amin'izao fotoana izao, no misy ny forma modéré sy ny forma grave. Olona setra mampiasa ny fitaovana zay tsy maintsy ampiasaina ny herinaratra avy amin'ny jirama. Misy ny sasa mitotototo mihitsiny mitady oxygène, hita ny oxygène mahita hôpitaly apetaka indray zany oxygène zany, maty ny jiro. Minitra vitsy aorian'izay maty le olona. Ny aina ny tsy azo averiny ary ny aina tsy azo soloina, fa quand même misy andraikitra eo anivon'ilay orinasa-panjakana zany. De misy miteny efa nametrahana groupe lehibe eny anivon'ny CTC samihafa any, fa na ny branchement ary any amin'ny triphasé sy ny sisa ary raha ny re de mbola manahirana zany ary mbola misy fahatapana ihany amin'ny ankapobeny. Maika moa ho an'ilay branchement zay mahazatra antsika zany handraisana n'izay jirony jirama zay. Ka tsika tsy miteny tsony eto hoe anary anany tompona andraikitra satria iza moa tsy efa nanaitra ny jirama, fa tsy manana vahaolana amin'izany. La efa tsy naomby tamin'ny fitantanana ministera mbola lasa tale jeneraly amin'izao fotoana izao, ary ny nabe hevitra be izay mivoaka tany amin'ny tambajotra sosialy. Mangony fotsiny ny fandaminana anaty amin'ny fitantanana ny jirama, mangony fotsiny ny olana eo amin'ny vidin'ny solika ny udinana n'izany jirama izany amin'ny alalan'ny gasoil sy ny fangalarina izany. Fa efa nisy ane vahaolana naroson'ireo mpiasa zay teknisianina ny jirama, satria nanofana teknisianina marobe zany orinasa jirama izany, ary zay ny ma isin'ilay direction technique ao hoe azo atao ny mandamina sy mikaroka vahaolana amin'ny orinasa ny jirama, satria tsisy dikany ampiasana ireo teknisianina ao amin'ny jirama sy ireo ingénieur marobe raha ohatra ka tsy hikaroka vahaolana teknika ho an'izany orinasa jirama zany. Fangano enona mpiasa, fangano enony zany ny syndicat. Raha vao misy hetsika syndikaly samihafa de ny fandrangarangana zavatra any ambadika any nahazatra teo tanivon'ity fireneny ity. Ary ny teo anivon'ny orinasa tany fitrandrahana solika tany Tsimororo de efa niteny hoe misy filoloda azo ampiasaina ary amin'ny vidiny mirary sy mety ho an'ity orinasa jirama ty. Fa jerevana ny fitaovana hampiasaina izany, ary rehefa voava zany de afaka miasa ara-dalàna ary afaka mividy amin'ny vidiny morontsika amin'izany filoloda zany. Fa satria mety manimba angambana bizina ny sasany sy ireo adevitra maro amin'ny alalan'ny factura, amin'ny alalan'ireo solika zay misy mifehy koa zany eto tanàna, dia manahirana ty raharaha ty. Resantsika zany mba hahafahantsika mikarika vahaolona ihany koa ho amin'izay mieritreritra fa hitondra n'ity fireneny ty raha-pitso raha afaka pitso, zay tsy maintsy andalo ny atanatohatry ny taolana dia tsy maintsy amany vahaolo ny orinasa jirama io. Zay ny ampitako amin'ny adevitra ray amin'izao fotoana izao mikasika ity Covid-19 ity, satria efa nresaka tsika hoe misy fitaovana amin'izao fotoana izao zay lasa potika, lasa misy fahasimana ary tena loza ao anatin'izay ho sika, de lahy marary tena tsy tokony ho tapahana mihitsy ny famelomanaina amin'ny alalan'ny rivotra ilainy amin'ity oxygène amin'ny Covid-19 ity, kanefa de misy ny fahatapahana izany ary amina sehatra maro samihafa. Zany ary nitranga misy eto Antananarivo maika any amin'ny faritra samihafa. De rehefa miresaka amin'izay Covid-19 zay isika tao anatin'ny andro maromaro zay de samy nahoraka ny hoe tsisy fanafody. De nisy communication tety anivon'ny fanjakana ny amin'ny hoe misy milahatra fanafody eny amin'ny CSB2 ary misy manangona izany. Fa zao ny zava-misy amin'izao fotoana izao zany de efa misy CSB2 sa manoratra ary mametaka afisy fa lany ny vitamine C, lany ny azithromycine, lany ny magnésie. Ary atairana ny antsika io maraina io rehefa nahita tamina témoignage na namana samihafa fa eny anivon'ny pharmacie ny vitamine C plaquette ray nividinao 2 arivo
dia 6100 ariary amin'izao fotoana izao na 100 ariary amin'izao tsika miteny izao. Facture mivoaka avy any amina pharmacie zany topolasy topoka. Dikan'izay matoa miakatra le vidim-panafody. Dia tsy misy zany ilay fanafody amin'ny ankapobeny. Dia inona ny mesura raisy ny fanjakana hanamorana sy hampidirina sy hitsinjarana amin'ny fanafody eny amin'ny sehatra rehetrarehetra. Satria na ny vitamine C aza izay tokony ho zaka ny vaoaka amin'ny ankapobeny amin'ny vidiny, izay nanomboka tany amin'ny 200 ariary nakaty amin'ny 500 ariary, tany amin'ny 700 korony ary zany, no tonga 9 ariary amin'izao fotoana izao. Dia ahoana ny eritreretanao hoe inona ilay hahasoa sy hasitrana ny vaoaka malagasy raha ohatra ilay fanafody tokony ho zakana no lafo amin'izao fotoana izao? Manahirana ary mahamenatra zany tsangalavatra zany raha miaina ny zava-misy itsika, ary zany zavatra zany tsisy foroniny zany, fa tena voamarina any amin'ireo fijoroana samihafa, any amin'ireo sary samihafa zay hahitany amin'izany eny amin'ireo tontolo ny serasera eto Madagasikara. Dia ahoana ary hoy isika ny namana any amin'ny faritany raha toka zany ny ainatsika ho an'ny eto Antananarivo renivohitra? Dia hatrany hatrany isaky miteny tsika dia hoe inona le vahaolana mba ho entin'ny fitondram-panjakana e? Ny vitamine C zany, ny lovenao sa ny tenen'ny namana député Ianitra Razafy Manatsoa afaka omaly ifampitadiavana, ny azithromycine lafo, ny manebesisy tadiavana teo amin'ny tsena sahirana no mikariko azy akoatrany hoe mbola lafo ny vidiny, satria tsaroantsika tsara 2 volana lasa zay dia hoe miakatra 500 isanjato ny vidim-panafody teto Madagasikara. Dia hoy isika hoe mbola ao ve le ministera ny fahasalamana? Mbola ao ve le mpitondra fanjakana e? Mbola misy tompona andraikitra mbola mieritreritra ve eto ny ahasoa vahoaka ka tena hijery amin'izay lafin'ny filany vahoaka anatin'izao aretiny izao? Sa mbola sahana oeraoera sy fiebebona ihany sy hidedaka ihany eo anatry amin'ny vahoaka fa voafeny aretina, ary misy ny fanafody zay foana moa isaky misy ny fanambarana na fifampiresahana amin'ny mpanao gazety ataon'ny mpitondra fanjakana dia hoe voafe io ho avy ny 800 bouteille d'oxygène ho zaraina amin'ny hôpitalim-panjakana, ho avy ny fanafody maimay paona ho zaraina eny anivon'ny CSB2 hipetraka eny anivon'ny CTC sy ny sisa sy ny sisa, ary ampy hatrehana an'izany ireo fitaovana kely samihafa izay ampiasain'ireo mpitsabo. Nefa aizitsika amin'izao fotoana izao be loatra le zavatra ambara kanefa tsy mifanaraka an'le zavatra ambara le réalité tonga any amin'ny vahoaka, ary ny fitondram-panjakana dia tokony hiala amin'izay mahazatra azy zay. Raha mbola mieritreritra izy fa hitady an'ilay crédibilité zany aloha efa nofy amin'izao fotoana izao, matoa mipoaka ny sary milany, matoa mampiakatra amin'ny feon'ny fitaterana, matoa miteny ny vahoaka rehetrarehetra hoe efa tsy rariny intsony izao, ary efa mahitsika adevitra nivon'ny réseaux sociaux mialahy fa tsy mahavaolana tapitra ho fahateto ny vahoaka malagasy. Dia tsy mety mivoaka le fitondram-panjakana ao anatin'izay hoe hito tokoa ny zava-misy, fa mba ampiasao le principe any Émile Zola e. Ny any Émile Zola tsotra ampianarana anareo zany, tsy variana mitondra fanjakana fotsiny ao dia zatra n'le condition ao, dia misy fanafody, dia misy ambulance afaka atsona, dia azo atao prise en charge amin'ny fanjakana zay mety ho vola laninareo mpitondra fanjakana ao, na afaka manao evasany nareo, na afaka manao réquisition etseroa satria ao anatin'ny état d'urgence sanitaire dia mahazo zay azo réquisition ena rehetra any, na fanafody io na inona, na mety ho fitaovana ihany koa, satria zay le condition, zay le droit samihafa lalovinareo amin'ny mampitondra fanjakana anareo. Ary sarotiny nareo raha misy mikitikitika sao dia mararo ny ray hanina, ohatrany hoe mararo ny hanina, satria tsy manana communication officielle amin'izany fitondram-panjakana, ary tsy fahamenarana zany satria fataony ny firenena rehetra eran'izao tontolo izao ny mamoaka ny bulletin de santé ny mpitondra ho aminy. Zay le redevabilité ny vahoaka, hoe ahoana ny fahasalaman'ny mpitondra na ministra na prime ministre na ny filoha. Logika zany, tsisy fahamenarana zany, tsy désobéissance ny anarana zany, tsy insulte zany, tsy outrage zany, fa droit ana citoyen zany, mahafantatra an'izany.
ka mba mivoao anatin'io toerana misy anareo io mba aplikeo le principe ny Émile Zola hoe rehefa mivoaka ety ivelany dia mijery ny réalité, mijery ny le fait, mba tsy mpitondra fanjakana indray andro ianareo fa mivoao anatin'izay dia ndana mitakosina amin'ny vahoaka, nde mahafantatra ny zava-misy iaina amin'ny vahoaka amin'ny akabeany, dia tena mahafantatra nareo hoe tena mijaly tokoa kay ny vahoaka malagasy raha zao zavatra misy izao no jerevantsika. Ary io ao ohatra amin'izany, ohatra amin'izany io resaka ED1 io, resaka ED2, ED3, ED4, ED5, ED6 matoy raha Madagasikara amin'izao fotoana izao sy izao tontolo izao raha ny eny tamin'ny information samahafa hatrany Paris hatrany États-Unis na aiza firenena maro dia hoe indrindra malagasy any an-toerana dia mitady an'izany hoe na manafatra amin'izany ED1 zany. Efa nahazoantsika fakasitrahana teo amin'ny seritreresapirenena ihany koa ny huile essentielle ravitsara, efa nahazoantsika fakasitrahana ihany koa ny fampiasana ny baomma fosa, hoe mety zany. Ary efa nahazoantsika fakasitrahana ihany koa ny amin'ny hoe ity ataty ary tsy mikaretina mivokary ny Imra, saingy le Imra mo nampalahelo satria ny lalovina politiquement amin'ny lalovina tamin'ny resaka business ihany koa dia nisy fahasimbana, nisy fianjerana izay lazany ny Imra izay. Zay natsanga ny professeur Rakoto Rasimamanga satria nisy adevitra CVO tao anatin'izany. Ino ny saika hatao fiseseony amin'ny seritreresapirenena ilay nahatonga le hoe aty atsika amintsika ny masony zao tontolo zao, dia hatramin'izao zany tsika tsy mbola nahazo mihitsiny hoe inona mba hevitry ny fanjakana par rapport ny ED1, nefa ny vahoaka marobe dia efa afaka mitemoinay fa mety ity ED1 ty. Dia izany ny andrasany rehetra amin'le hoe ho tafiditra ao anatin'ny protocole de traitement ve ny ED1 na ny ED4 na ny ED6 zay vokary ny Rakoto Malala Edmond. Hatramin'ny rovina ny fitondram-panjakana no hiteny izany officiellement, plus précisement ny filoham-pirenena. Andrasantsika zany, everitsika fa mba misy mpitondra fanjakana mitovy amin'ny vahoaka mendriko tsabona ihany eto. Fantatra anie zany fa mandeha moramora miazakazaka mitady ED1 daholo ny akamaroan'ny tompon'andraikitra samihafa izay manana andraikitra eto amin'ny firenena. Ary efa nampiseho lafin-javatra manahirana sy lafin-javatra tena sarotra ity raharaha ty, satria dia efa nisy solombavam-baoaka nondaosy ny fahafatesana tao anatin'izao ka mba tokony hisaina lalina zany ny eo anivon'ny tompon'andraiki-panjakana, mba tokony hijery lalina amin'izany hoe inona no ataon'ny tompon'andraiki-panjakana raha mahatsiaro tena fa misy tompon'andraiki-panjakana eto. Aleny teneny namana fidèle tamin'ny teo ny aminy hoe misy projet samihafa, misy lelavola tokony ampiasana amin'ny tokony ho izy eny anivon'ny ministère amponina eny. Ary tsika efa nanaitra an'io hoe aiza le ministère amponina amin'izao fotoana izao. Ary mahavariana ao anaty koa moa tsy ho gaga raha misy lelavola 75 millions de dollars ao anatin'ny 2 volana 52 mois no nandaniny fanjakana azy teo aloha. Zany 52 mois zany efa taona sy 3 volana efa bolana any hoany. Fa amin'ity fanjakana ity ianao mahita an'izany 61 millions de dollars lanin'ny sasany ao anatin'ny 5 volana na hery taona mahery kely fotsiny. Dia mba mitaky zany rehetrarehetra zany hoe inona nanakay zany fomba nampiasaina amin'izany ary inona no sitrahany vahoaka malagasy par rapport amin'izany. Ary zay le ilainy an'itony fandarina zay tanterahantsika itony mba ahafahana mikororoka an'izany. Itsika zao nametrahana an'ilay ary samy nahita misy an'ilay croissance prévue 2021 napetraka ny Banque mondiale. Rehefa jerevana anie zany tableau zany any amin'ny laharana 20 anie Madagasikara miloloha ny gisitra amin'ny firenena afrikana zay francophone mampiasa ny teny frantsay. Inona ny azonao antenaina amin'izany 2021 amin'ny taux de croissance. Aty amin'ny firenena afrikana 2 any hoany amin'ny 2 any larina misy atsika zay noeritrereto amin'ny Banque mondiale. Mbola
miady-hevitra zany, tsy midika zany fa mandrositsika fa tena mitotona amin'ny tany ny ekônomia antsika. Ary raha mbola izao ady-hevitra samy hafa amina hoe efa manombonomboka tonga any amin'ny cessation de paiement, satria anatina orinasa aloha no misy mifahita fa ny firenena na fanjakana tsy voateny zany ary tsy azo teneny zany amina fitantanana ara-toekarena. Fa raha izany fizotrany ady-hevitra zany la hoe misy 800 millions de dollars ary tsy haintsika ny tantana azy, manodidina ny 15 000 milliards FMG zany, de samy gaga eto sika hoe mbola azo antenaina ve ty mpitondra fanjakana ty. De zay mety nahatonga ny namana samy hafa ary mahatonga ny olona mijoro am'izao fotoana zao teny amelay e, ny ady-hevitra resahan'ny olona ny resahantsika eto. Zay no mahatonga an'le hoe efa tena manangana saina fotsiny vaoaka malagasy. Iotika avy izy sahirana, iotika vanana izy sahirana, ho andeha eo aloha izy tsy tanzay atao, ho any arina izy tsy tanzay atao, satria tsisy fanjakana miaro azy, tsisy fanjakana mikarakara azy, ary tsisy fanjakana manome antoko azy, fa tena hoarovana izy sy ho karakaraina ao anatin'izao. Satria tsy manome asina ihany koa izy an'ilay vahoaka ho aminy, indrindrandrindra moa no manam-pahaizana, ary tena ambakainy kubalalina mihitsy ntsika ao anatin'izany fampiasana olo zany. Nosika letry ny lakile mipôzin'izany Cuba zany, fa hainy mampiasa an'ireo voka-pikaroana amin'ny alalan'ny mémoire an'ireo mpianatra vao mivoaka eny anivon'ny université, ary tena tohana ny fanjakana etotsika firy manao voka-pikaroana saika isan'andro fa nga zany fantatry ny fanjakana akory. Na ny tantaran'ny firenena ary izy ny député Fidèle Razarapera disony raha Salama Marture Jean-Louis zay nanao an'ny azakazaka tamin'ny Jeux olympiques sy ny sisa sy ny sisa. Ny tantaran'ny firenena raha miresaka ny teny amin'n'ivon'ny Colisée de lasa misy scandale isan'andro iaina amin'ny firenena, de lasa misy lasa misy fitebitebena le vahoaka, tsy mba manana masoandro mirindrina le vahoaka malagasy am'izao fitondrana zao. Ka mba hanairantsika ihany itenenantsika ihany amin'ny hoe principan'olona intellectuel ny mametra-pialana rehefa tena mavesatra ary tsy mety le izy, mba tsy ho tsinonao eo anatrehan'ireo ady nataon'ireo mpitolona marobe, eo anatrehan'ireo miady amin'ny fahafatesana amin'ny alalan'izao aretin'izao, sy ireo mitebiteby isan'andro zay mbola velona kanefa tsy manana vola hividanana fanafody akory sy mba hahafahana mividy sakafo sy ny karazany, ary fa metsika amin'ny fitadiavana satria voatery amin'izao fotoana izao. Everitsika tompolasy tompoko vavy ny fanadiadina natao androany, fa betsaka ny lesona azony raisina sy ny sotoma tao anatin'izay zavatra andresantsika zay. Ary hoan'ny eo anivon'ny orinasa jirama ihany koa dia mba hanarina ny lesoka marobe, mba tsy ho tratra ny tranga zay nahazon'ny Miara Manonja hatramin'ny alina ka hatramin'ny maraina teo sy izao atoandro zao. Dia metraka ny veloma madinidinika masina fantopatenina ho antsika menakavy ho an'ny fandarina Miara Manonja, ny ekipan'ny Miara Manonja anzay Rapitso fa 5 volana Aprily ho an'ny ora mahazatra, ary dia mirary soa ihany koa, mirary fahasitranana ho an'ireo zay ao anatin'ny aretina amin'izao fotoana izao, ary dia everina ihany koa fa toa anay ianareo samy mitandriny tsika menakavy ao anatin'izao valina aretina izao. Misaotra tompolay makasitraka tompoko vavy.